Sa chubu ni na icho manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azama nai fa ya wo shua anja you know manantu na ye yano mi avi Chi lai tan no azavela isana kana ni la la no te aruvi la sa chubuni na icho manja piavi ni la ni chin ni la ni cha manantu na ye yano mi avi za de zao manja su azama nai fa ya wo shua Moantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny Aoshoa izay tarihiny ambasadeuran'ny Aoshoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny Aoshoa dia ety Tampona Ambohidrabeto, faritra Itosy, distrikana Tsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao.
ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itos eo amin'ny terminusny bus 133 rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miaingany amin'ny cité Itos mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano rehefa tonga eo amin'ny Sinibe Andrano indray ianao dia mbola mitoy miakatra hatrany amin'ny lalana pavé eo amin'ny ankavian-dalana rehefa tonga ao Tampinior ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Ayava, Yahoshua ary Elia dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikelin'ny Yahoshua izay tariny ambasadeurany Yahoshua Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto ny Orange 032 86 663 98 032 86 663 98 032 79 145 42 032 79 145 42 Nias 034 75 936 00 034 75 936 00 ary ny Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11 koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra.
Cantava,
Osa TV, ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanainao dia tonga soa indray tsika ato anatin'izao fandarina maraina mahafinaritra ny alakamisy fa 2 ny volana febroary 5 zoma 2 febroary 2024 kafalindray dia nandrosoanay atokantranareo ato anatin'izao fandarina maraina mahafinaritra izao miaraba ny ambasadornao soa Ziadia Elia sy Siriana sy ny ankohonany dia miaraba antsika rehetra ny atokantrano miaraba DCDC ihany koa. Ya, dia miaraba ny ambasadorny Osa onany miarabanao mpanaraka rehetrarehetra ny atokantrano any amin'izao maraina mahafinaritra izao dia miaraba ny tsioro ihany koa maraina mahafinaritra fa 4 andro sisa 12 andro sisa dia gadona 4 mars dia miomakomana mihitsy zay fa efa vonimbonina daholo tsika rehetrarehetra anatin'ny fanomakomana no azadinoana fa na dia hoe omaly ary ny fanokafana dia mitoy foana fandraisana ny vidéo atsika rehetra ny atokantrano any mampiseho ny fanomanana ny fahavononana atao anatin'izao hoe fiatrehana ny 4 mars zao sy ny fampisehoana ihany koa vonina hiatrika tsara ny 4 mars ireo mandra-pahatonga ny any amin'ny 3 mars angama mandra-pahatonga ny réveillon dia mijery ny fanomanana zay ataontsika rehetra ny atokantrano any foana zany zay dia mba hita eo koa zany fivoaran'ny fanomanana ataonao hita eo hoe zao ny atombohan'ny tranonao dia zao ny hafaran'ny tranonao rehefa 4 mars mba misy zany hoe mba isakindroandro ohatra mba hita eo fivoaran'ny ananao hoe tia indray ny ana niova tatantrano koa napiko any tia indray ny ana dia misy koa le araky ny teny isirenao le ny andalana le fanehoanao hoe ty za fa mijoro loatra manambara ny aosoa zany sy manambara any amin'ny olona eny andalana iny fa misy ny 4 mars dia misady fitombana anazy ihany koa moa zay amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny fiakanjo zay zavatra rehetra anehoanao an'izay ny andalana eny dia mety daholo amin'izao 4 mars izao dia andalo anaraka ny dessin animé ho an'ny ankizy kely amin'izao andro mangatsika izao velambelany ao dia verina eto rehefa avy eo ndao ary
jahabunjano iwo ulumbelungul pat ya usuade mayer iziani matahur ya usuade mayer iziani amunjeno ratungam nyan paranyanye iziani amunjeno ratungam nyan paranyanye Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any ao sa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny. Yayava sy Yaoshua. Izay torina mba satorina Yaoshua zaty aha Elia. Yaoshua no derana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro. Famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana be. Ny tena
tenako avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yahoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yahoshua ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yahoshua izay nitoriana ambasadorina Yahoshua Ziadia Elia Ireriany. Nivaevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manidiketrika Ety amin'ny fohy be mifanjakana Yahoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Bas Yahoshua. Kutungava taola ra yarapety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Ery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho. Vovô mafale tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarany Yahoshua. Dia volana ho lavy kilalao mbola hoe tena leony safidy filibana sy mirendry to tsy hitany saba lefa namangetaheta mitadika maniriko ny lalam-pamonjeny favarina ny lalao nanjeny andro lava nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany saba fampianarany Yahoshua hoe afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony afa noho ny hafa sady ambony noho ny ambony fampianarany Yahoshua. Vovô mafale tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miaina le fampianarany Yahoshua. Nenanetsy ananapiry batin'io saintsainy reo mpanota firifiry mitomany miady lahatra ho fafalin'Andriamanitra rantom-poy manamarika fa tsiritra ao an-danitra oro Madagasikara ianao le voalaza nampara tamin'izany nosy andry ny lalany ro malagasy namako iriko tonga saina le mangetaheta-ndakana maizina potro ny mazava. Miantso anao Yahoshua miantso anao miverena ianao aminy miantso anao Yahoshua miantso anao miverena ianao tapakevitany androany fa irosany amin'ny dinga nary satsy manatahotra anao betsaka ny aminga nafafiteo daolona nlaingana ny fitaka nahitany Yahoshua zana hoana no tsy bitaka velesiko mifity dia manakafanany dia soratako ny ndarako dia manako andinainy tena vonina saza fa tsy misangisangy toko tsapany Yahoshua androanylay fitiavako azy mietana falina ka velao zay hitomany metaneta mpandresena ka velao alohany androany mba fantatro ve ny antony lefa vao mafaly hoe nahitany Yahoshua zana hoana no tsy faly fa fanahy mitady vonjy ka ahoana monao velako irosy savinavina renao ny tamin'ny toeraka nahorana mitrao nalavitra ny andro maintsy mahita ambasadorany Yahoshua zalohany androany.
ava mafaly tonga ty lefa manao tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miena le fampianarany osoa ava mafaly tonga tsy mpanoty tsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko mena le fampianarany osoa Fina
tokatrano na ankizy kely na olon-dehibe moa dia samy mankafy satria resaka manga iny apeta be mpitia manga tsy ny ankizy kely ihany fa na ny olon-dehibe ihany koa. Amin'izao ary lasa hoe ny olon-dehibe indray ny liana amin'ny manga sy ny dessin animé fa ny ankizy kely amin'izao lasa ohatrany tsy dia liana amin'ny dessin animé ohatran'ireny amin'izao tsy haiko aloha. Dia iny dessin animé na raha antsika teo ampatsiahivina trano hoe afaka ataonao tsara no mandefa ny vidéo amin'ity akatokaty marsa ity manahoana fanomanana manahoana fanomanana ny atokantrano ny fanomananao eny an-dalana fampisehoanao an'izany hoe manomana 4 mars ianao eny an-dalana eny any amin'ny toeram-piasana eo an-tsena naiza misy anao zany reo eo amin'ny olona eo anao mason'olo ianao dia tokony asehonao zany hoe misy ny 4 mars dia tongava amin'ny alalan'ny fihetsika anao sisy rehetra anananao sy fomba ampisehoanao anazy zany ny fanaingonao ny tanànanao ianao zao raha ohatra misy vavahady ianao dia ny vavahadinao sy ny manodidina ny vavahadinao tokony hoe tena angonao mba ho hitany izay mandaly rehetra hoe fa inona koa ty 4 mars amin'ny soratra ety dia na izy ary tonga dia anontany ianao hoe fa inona ty zavatra ty dia tonga dia ohatrany hoe publicité automatique zany zay dia tonga dia miteny anazy anao tongava any Ambohidrabe io fanomezam-boninahitra le Andriamanitra tena marina Yahosoany anarany. Sady efa nomena ide kely tsika rehetra tany atokantrano tany omaly hoe ohatr'izao mety ho fanaingona fiara fanaingona ny soratra atao amin'ny t-shirt amin'ny kaskety dia hoentinety ihany zay rehefa misy hoe ohatr'izao indray fomba afaka naingonao ny vavahadinao afaka naingonao ny lavarangana sy ny sisa sy ny sisa. Ho anao le anao akanjo sy anao moa dia any amin'ny tantely print mety efa misy design ihany koa afaka raisinao dia tonga dia makany fotsiny ianao dia asehona anao hoe ty misy design maromaro dia afaka ampiarina amin'ny akanjonao na amin'ny tomobilina tsy haiko kaskety rehetrarehetra dia ny laharana afahana mandefa ny vidéo 34 034 75 936 00 034 75 936 00 afahanao mandefa ny vidéo ny anisan'ny nafinaritra kely tamin'ny malotsyry nisy an'le vahiny iny nandefa vidéo taty efa alindalina mihitsy midika efa manaraka tsara ry RTVHFF izy dia izany no midika efa na dia mbola tsy mivavaka ato ary ianao azonao atao tsara no mandefa vidéo raha toka hoe manomana an'izay 4 mars zay ianao raha vidéo kosa tsisy miteniteny foana fa tena hoe manomana mba tsy hors sujet manomana an'izay hoe 4 mars zay amin'ny alalan'ny fanaingona na fanehoana ny mombamombanao rehetrarehetra iny anisan'ny mahafinaritra kely tamin'ny maly iny zao tena afaka ilazana amin'ny olona satria le olona ny ivelany mantsy misy manao hoe ninareo ihany vakinareo ninareo ihany ny alefanareo saminareo ihany fa mody manao zao nareo fa iny zao tena hita maso mihitsy miprofo mivaingana hoe tsy olona atao amin'ny Yahosoa izao mbola vo manaraka ny onjam-peo fotsiny izy dia nalefa teo mihitsy momba anazy iny zao tena profo mivaingana afana milaza afana mianala le fanaratsiany olona zany ka dikan'izay ho anareo anaty tokantrano azo ameny fanaratsiana fa ny mpanaraty tsy maintsy mitady ny hevitra tsy atafidirana ao aty dia iny zao profo mivaingana fa anay dia mieno anareo rehetra nay tokantrano na iza nareo rehefa tsy miteniteny foana sy manaonao foana fotsiny fa hoe mba zavatra tsara nalefanareo dia io fa alefana eto amin'ny onjam-peo dia izany mbola hoe tsonantsika rehetra ny tokantrano any ho anao mpanaraka ho anao mbola misalasala kely 12 andro sisa tena hoe kely sisa 12 andro zany mbola manana fotoana ianao zany amin'izao afahanao mijery tsara ny akanjo ny kiraro ny zavatra rehetrarehetra homanina atao faratampony tsara indrindra zany 4 mars ho anao zany satria efa nandeha ny tena hoe isam-batany olona tsirairay avy ny jerena ka aza mijery ty ho anasy ny fianakaviako na hoe ty ho anasy ny ankohonako fa hainao mihitsy ny aloha voalohany indrindrany ampiseho zay hoe mampiavaka ny 4 mars ao aminao zay ampiseho zay hoe enao tena hoe tafiditra tanteraka ao anatin'le fety ataovy tena tsara ny fikarakarana ny fiakanjona ny haingo isan-karazany rehetrarehetra manomboka tamin'ny afakomalo moa zany izy iny dia tohizana foana mahandro tonga an'izay hoe 5 mars ifarana fety zay ka ho antsika Antananarivo tena hoe miomana dia nizao fa ny any faritana rehefa miakatra hitantsika omaly zao na avy any Toliara efa tao anaty taxi brus mety efa tonga zay satria maly maraina dia 24 heures Toliara Antananarivo
ka ho antsika Tanarivo aza mianahana tsony asa hoe varimbarina tsony hoe mbola 12 andro sisa fa mifaritana rehefa tonga aty dia vanomana ny anazy aty indray koa zao izy dia sao dia nao indray no taraiky eo fa dia nizao dia vomany daholo ny zavatra rehetra tandremy misy adino satria nenao koa mireo misy zavatra adinao dia lasa mikorota-tsaina koa ianao rehefa mikoropaka koa dia lasa manadiny zavatra fa mety mihitsy n'izay hoe zao ianao dia efa mandamina ny zavatra rehetrarehetra tiany anaovako amin'ny 2 tiany anaovako amin'le 4 tiany etiko amin'le 5 reto daholo ny zavatra rehetrarehetra mba tsy ho isy adino mihitsy na nkely arany dia amin'izay ianao mandrapatonga n'izay fotoana izay mba mandefandefa sary amin'ny ataonao andavanandro eny indrindrandrindra zao sary tena indrasantsika le olona eny andalana mampiseho hoe ity za dia hitan'ny olona ny paoziko hitan'ny olona ny fietsiko hitan'ny olona ny fitoriana amin'ny alalan'ny paoziko hoe mitory zany atsarany ahosoa zany mitory sy mitaonany olona anatrika ny 4 mars dia aza adino mihitsy n'izay eny amin'ny lalana rehetrarehetra izay alehantsika eny fa ny misalasala ao tokantranao foana ny atsoko hoe aza misalasala tsony raha mbola fety zany tsisy mihoatra lavitra noho ny 4 mars tsisy ambony noho ny 4 mars fa io ny tena fety ambony indrindrana raha zay nieritreretinao hoe misy fety tsara ny misy fety mahafinaritra mahazo fifaliana fa ny fifaliana any eo anaty fety ao anaty trano ilanonana iny any dia tapitra hatreo mivoaka avy eo ianao miaraka amin'ny adi-tsaina sy ny fahoriana indray fa ato ianao rehefa mifety miditra ato ianao mahazo fifaliana voaka ato ianao mahazo fifaliana mitonga ny hatrany ianao mbola feno fifaliana foana aza ataonao ambany zavatra mihitsy zay fanatrehana ny fety ny 4 mars zay indrindra fa hoe ho avy ao dadayay ho avy ao iaosha azafady ho tonga hidiny eo mihitsy izy anontrona zay lanonana be an'izay dia tonga ava ka ho atsinga ondrikeliny ahosoa tsisy tokony amenatra anao mihitsy zany hoe makeny andalina ianao dia mampiseho ny alinatsika ny hoe fahatsarana zavatra tsara ny asehontsika ary zavatra tena hoe tena tokony tsisy amenatra mihitsy satria miavaka ianao amin'izao tontolo izao fahatsarana anao sehonao eo amin'izao tontolo izao fahafanafahotana zany hoe zany ary ny tena tokony hamparitaka mihitsy zany mba tsara satria matona sina amin'ny polisy ny sandarma hiady amin'ny faratsiny matona sina mpitandro filaminana eny amin'ny arabena hitandro ny filaminana zany mba tsisy mikorotana sy loza ka ny fahafanafahotana mampiena n'izay fikorotana sy mampiala mihitsy moa zany tena maro mampiala amin'ny fikorotanana ka ho anao ny fitorianao anio dia fafanampianao an'ny olona rehetra ihany koa satria rehefa malala izy hoe misy ny afaka amin'ny fahotana dia milina izy dia anatona ny ahosoa dia hiala amin'ny faratsiny izy dia miena zany ny mpanao ratsy eo amin'izao tontolo izao dia na amin'ny asan'ny polisy sandarma hoe miena amin'izany dia fiarahamonina polisy sandarma amin'izany fotoana na fiarahamonina filaminana mihitsy ny ainany ao amin'ny fiarahamonina na ianao za tsisy tebotebotsony ny ianao rehefa miaraka amin'ny ao sao satria afaka amin'ny fahotana ianao tsisy atahoranao tsony eo amin'izao tontolo izao dia aloha tsika anaraka indray ny zanam-pandarana anaraka ny zomba araka ny zomba tsika amin'izao andro mangatsiatsika izao manerika be ny andro ao ambadika ao avy be ny orana fa aza atao mangatsiatsika oatra izany fa nomanina ny 4 mars fa ataovy mafanafana foana na avy ary ny orana na ratsy ary ny andro ndao anaraka ny zomba ndao ary zomba tonga soa atao amin'ny zomba ataovitsika avy hatrany ary ny kotrana dia zary ataontsika voalohany dia mananga tongotra dia atao zao 1 dia mitrotikely dia 2 3 4 zay le izy zay dia atongotsika avy hatrany 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zay. Dia ny partsika faharoa zany dia manao ohatr'izao. 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Dia hiditra amin'ny pasy farantsika. Hiditra amin'ny pasy farantsika. Manao hoe 5, 6, 7. Zay izy. 5, 6, 5, 6, 7. Ten sumbatan cantik, apa itu awal? Apa itu awal? Zumba. Dia misaotra ny coach Andy tsika tamin'iny zumba iny iny kosa angamba ny azo natao an'ny be sy maro fa ilaina zao manintsakitsana amin'izao tsy ory satria amin'ny 4-5 mars manomboka 3 moa zany satria 3 dia efa réveillon be manomboka amin'ny 3-4-5 zany tsika dia efa hisakafo be amin'izay satria izay mahafety ny fety dia ilaina dia n'izao no manadiodio kibo mihinana sakafo maivamaivana raha azo atao dia atao rondrony anana ohatran'izay ny sakafo loha amin'izao folo andro mialohan'ny fety zao dia tonga eo fety vao tsy mahovoka rehefa tonga eo fety vao tena tsy ahovoka eo ianao fa zao aloha ataovy maivamaivana vary soso sy ny karazany fa rehefa fety eo tonga dia tsy akijerinizana izy eto fa miainga ny sakafo be menaka ny mavesabesatra ny rehetrarehetra iny dia sady arahana fanatanjahantena satria rehefa misakafo tsy maintsy mitombo ny vatana dia mba tsy atavy be indrindra ho an'ny vehivavy le mitazotazona forme reny mba tsy atavy be hoe vita ny fety dia lasa vondraka be zany fa aleo mba manaonao sport kely iny zao azo atao tsara misaotisaoty teo ataonao mampiana vatana tena ilaina tokoa ny mikotrakotrana fa ny tsy mitratratra antsika miantso ny olona rehetra ny atokantrano hoe tongava ho anao fahiny io aza mieritreritra mihitsy ianao hoe afetinareo nareo ihany na sy noaony io fa matoana miteny eto amin'ny fahitalavitra sy nonjapeo dia tena hoe ny rehetrarehetra natsona fa raha no anay rery moa dia tao filazanao am-piangona fotsiny manao fetsika amin'ny 4 mars dia izay dia vita fa matoana tena miantso eto andro amanalina ary ny fanokafana ny fety moa dia ho anatao omaly iny izay tena hoe fifaliana be mihitsy ny seho teto niarana hita tsy ho an'izay nahita fahitalavitra ho an'izay nahinonjapeo koa tena eny fa tena nipoaka ny fanokafana omaly dia mbola tohizanay foana moa izay fa tsy hoe ajanona tamin'ny omaly dia hoe iny zany dia miandry amin'ny 3 andro fa isan'andro dia tohizana mandrapahatonga ny 4 mars dia ho anao any atokantrano tongavy ianao amin'io ana fahiny ianao na onana na viaiza anao na viaiza dia afaka tonga daholo dia hoe tsisy an'izany hoe nareo afa-pahotana dia anay maloto be ty ve nany dia akany fa leo rehefa masimasina ozy ny fitenenany zary zay tsisy an'izany fa raha mbola nivelana any ianao tsisy mahafaka anao zany ihany fa zay ataony ambasadorany aoso azy Adia Batisa ihany no afaka mifahotana ka mila tonga ty ianao vao afaka mifahotana zany fa raha mbola ivelan'ny fiangonany aoso zay miaraka amin'ny ambasadorany aoso ianao dia tsy possible zany afa-pahotana zany ka ho anao zay mampanota io mihitsy natsona hiditra akaty dia rehefa tonga ty ianao dia hitanao fahatsarany aoso ka tongava amin'ny 4 mars ho an'ny ondrikely aoso na anao tsy ondrikely aoso ary dia efa miomana amin'izay rehetra tokony hoentina amin'io fety io fa tena fety manan-danjo io ary tena fety goavambe io ary mety hoe io 4 mars farany fa indrindra ihany koa hoeto ny vahininao ny havana taomy ny namana rehetra taomy daholy aza asiana hoe za menatra an'izy dia za tsy teny aminazy fa tsy hainao na iny olona mamenatra anao iny mihitsy le olona tokony vonjena fa hoeto ny havana hoeto ny namanao an-tanànao rehetrarehetra manodidina taomy daholo misy ny 4 mars fety be any aoso andao hiaraka aminay fa tsy hoe hijery tele anaraka amin'ny youtube fotsiny ao an-trano fa le tonga ty Ambohidrapety mihitsy ny tena zava-dehibe le manatrika amin'ny vantana mihitsy ny tena zava-dehibe dia aza adinoina ny taona ny namana dia ho ampatsevina foana hoe
alefaso ny video atsika rehetrarehetra nizaniza rehefa tsy miteniteny foana fa rehefa kosa ny hoe manomana an'izay hoe fa ny 4 mars zay dia horaisinay foana video anao na iza ianao na aiza efa io misoratra io ambany io laharana ho an'ny mpanaraka ny télé ho an'ny mpiaino radio na mpiaino radio internet dia ny 034 75 936 00 034 75 936 00 dia andao aloha tsika hoe nanaraka video any anatokantrano efa misy video anankiroa vonona dia hoarahantsika zay video izay ndao ary ao anatin' izao akatikony fanomezam-boninahitra ao anatin'ny 4 mars 2025 zao marina izy mirahalahy fa raha tsy miverina tsoka izy ny 4 mars zany fa misy dia izay moa zany fanokafana fety be any Aotra taty aminay dia tsy dia mbola misy décoration be fa mbola vao manomana e dia babay daholo faly miaraba ny ambassadeur-ny Aotra zay dia LA sy ny angonany ary faly miaraba antsika rehetra ato amin'ny fanentanana ihany koa sy tsika rehetra ato an-tokantrano manaraka izao fandarana izao ao anatin'ny fanomboana tokoa ny fankalazana ny fety be ny Aotra fa 4 volana mars tsika amin'izao fotoana izao efa nanomana moa zany efa nalifa tany zany ny commande fa mbola tsy tonga dia nanadio trano sy izay moa zany natao tamin'ity anio ity efa mba misy ihany koa moa zavatra kely mba décoration napetraka zany mba fanamariana izay fanomboana ny fety be any Aotra izay afaly tokoa ny tena ao anatin'izay ka dia miantso ny tsirairay avy mba ho tonga amin'io fankalazana io ndao vojeo ny fananao reo n'Andriamanitra marina dia dada iay avasy Aotra ka tongava daholo ndao ankalaza azy. Ie dia iny moa ny video anankiroa izay narahantsika tany atokantrano tany video nisasy na nitovy ihany zao nitovy dia ny mirana sy tsika dia reny video efa tamin'ny omaly efa tamin'ny alina fa zay tonga rehetrarehetra zany ny video anareo dia alefanay foana na dia atao efa tapitrary ny fandaharana dia alefa amin'ny fandaharana manaraka indray mba tsy hisy alahelo ny any atokantrano hoe zay na dia efa nefa tsy nalefanareo fa raha tsy hitanareo ilay izy tamin'ny alina dia mitondray maraina raha tsy tazana indray ilay izy androany maraina dia alefa indray ny hariva dia ohatran'izay foana ie dia ho antsika rehetra ny atokantrano alefaso video efa io laharana averina trano ho an'ny PN radio plus 261 34 75 936 00 plus 261 34 75 936 00 dia alefaso amin'io ny video WhatsApp ho an'nao manana Android anao nefa tsy manana WhatsApp dia télécharge kely na WhatsApp dia configurer dia alefaso ny video anao anontaniho ny namana raha mbola tsy hay mampiasa
azy. Indrindra ihany koa ny any ampitan-dranomasina mbola tsy haino eny mihitsy zao ny any ampitan-dranomasina hoe manao ahoana fanomanana ny zay hoe fanomanana ny 4 mars zay alefaso ny vidéo anareo avy any ampitan-dranomasina any na dia hoe any anaty avion rehefa hiditra ty hoe za zao efa ato anaty avion mampiseho hoe misy ny 4 mars dia andeha any Madagasikara tsy haiko izay fomba fanehoanao azy. Tany Toliara rehefa anaty tomobile zareo hiakatraka aty Antananarivo dia mba hoanao any ampitan-dranomasina koa hoe efa anaty avion efa miomana na hoe efa aty amina aéroport mihitsy amin'izao le tany La Réunion moa niteny fotsiny izy hoe efa tapaka ny be hozy izy maka aty Madagasikara mbola tsy nandefa vidéo moa izy hatreto hoe ahoana ny fiaingaina ahoana ny fanomanana sy ny fiomanana amin'izay fankanesana aty Madagasikara monjy ny 4 mars zay. Dia sady mitona ny ondrikely ny Auchan any tokantrano tsirairay avy no mitona ihany koa zay mbola tsy ondrikely ny Auchan zay mbola any ivelany ihany fa maniry mafy no lasa hoe ondrikely ny Auchan maniry mafy an'izany hoe vonjena maniry mafy an'izany hoe afaka amin'ny fahotana dia amin'io tongava amin'io le 4 sy le 5 io amin'io tena fety ngeza be tena fety ngeza be efa nisy ny ngeza indrindrany ny tamin'ny fahatongavany dada Yaya Vasy Auchan teto tena hoe tsisy fety ambony noho izany fa tena ngeza be fa aty koa tena mbola goavana be fety satria hidiny eto Auchan ho tonga eto Auchan amin'ity koa tena mbola fety be satria mety ho famaranana n'izay hoe 4 mars ny Auchan zay tsy aizy ao aorianan'ny 4 mars tsy aizy ho amin'ny herintaona fa amin'io zany ianao manapa-hevitra hoe ho tonga hanatrika an'izay fety zay hifaly ary indrindra amin'ny voninahitra ilaina ary ianao amin'io ihany koa misy ny fizarana ny loka arak'ilay kilalao nataon'ny JLL tamimaly dia misy n'izay fizarana ny loka zay ao anatin'izay dia aza dinoina farariva ihany koa mbola misy ny kilalao dia afaka mandray anjara daholo na iza dia amin'ny 4 mars amin'ny fanolorana izay lokanareo zay dia n'izao dia efa vereny daholo ny fitadidiana rehetra fa ny fanontaniana moa dia tsy miala amin'ny ato amin'ny fanjakana sao resaka fampianarana resaka fety ny tena mety ho be dabe amin'io momba ny 4 mars dia efa tadidio daholo hoe tamin'ny vina nisy nira ohatr'izao mety isy fanontaniana hoe inona nira nandizana tamin'izao nandizana ho vintiry ty dia efa ino many hoe torohevitra kely zay meky zay dia efa mba anjaranao nefa mbola rariva ny kilalao dia efa mamizay zany tadidio ny hira ny zava-nisy satria tsy maintsy hoe manodididina izay resaka 4 mars zay no fanontaniana hipetraka aminao dia tadidio daholo zany zay androany maraina mihinana sezama kely aloha verina mémoire ia dia ho antsika rehetra natokantrano no miomana tsy mitsatrana no miteny an'izay ka ho anao le any ivelany aza miavinavina ntsony ianao fa ny batisa farana anao dia amin'ny 2026 raha malagasy na 8 mars 2026 ka tsy revo tonga ao 9 mars 2026 dia izay anao vao takizay nandeha tany nanao batisa ihany fa tena tonga dia vita tsao mombanao zay vao hoe tena tapitra teo lalaka lenao dia eo ianao sy ny tranonao ka aza miavinavina fa dia mbola misy ray taona ny fiatsoana izay ataony aminareo dia efa tongava mieritreretra tsara dia manatona ny Auchan ary aoka na fitiavanao mihitsy no anatona ny Auchan fa tsy hoe ataotrinao any amin'ny elona hoe maimaika fa rehefa izay koa mantsy dia ka tsy endra ny problème ianao dia eo amin'izay anao miala amin'izay anao satria tsy fitiavana nanatonanao taty fa hoe misy intéretnao manokana zany ka fitiavana ny Auchan no anatonanao any Auchan ka ny zavatra mandeha amin'ny fitiavana zany tsisy mahasakana zany na misy ny problème ohatra ny ao am'le mpivady ao an-tokantrano ihany io na misy ny tsy fisina rehefa tena mpifankaty tsisy hoe ianaranga dia tsy mitady vola mihitsy zao tsisy sakafo tsisy fa tena hoe miaina amin'izay zava-misy fifaliana foana ary nandehanana dia ohatr'izay koa fiarahana amin'ny Auchan raha fitiavana no anatonanao any Auchan tsisy masakana na fianakavianao raha mitonanao hemitra hoe mialana hoe miady aminao na ny fiarahamonanao raha manakina fidiranao aty rehefa tena tianao tsisy dikany ao aminao zany na ny tsy fisim-bola na ny tsy fisinasa raha vamaina fotsiny eo anoloanao satria rehefa anao koa mantsy anatina ny Auchan dia ny devoly koa efa iny koa izy mandeha misakana lalanao mety ohatra hoe anatona ny Auchan ianao dia nataony ohatra hoe mpampiasanao lasa miady aminao fianakaviana lasa miady aminao nataony mandaly tsy fisina ianao
ka rehefa tena tianao tsisy masakana anao zany ka ho anao tokantrano ao manatona ho anao le efa resy lahatra fa mody manao besaina fotsiny hoe aleo ranga rehefa mba akaikikaiky ihany aleo rehefa le akaikikaiky vao mandefa zao fiainana tsara be zao hoe dia ajanona sahary satria ny tanora koa mantsy misy manao zay hoe zao fiainana tsara be zao hoe dia efa ajanona sahary la vie araky le ohatry omaly hoe naleo natsasan'ny fiainako ataoko manompo anao sao dia natsasa aiza nafantaranao natsasan'ny fiainanao ianao hoe dia fantatro hoe eto amin'ny fenina atsasany dia eto mbola misy atsasa fa tsy fantanao na androany ianao mandeha mivoaka androany ray manontolo ny fiainana accident ianao dia maty dia vitatra eo mombanao fa dia mbola maheno ianao dia mbola velonaina ianao dia manatona anao sao fa ny fanavotana dia ianao dia mbola velona zao ianao velona zao natao fanavotana fa tsisy loatra le any ivelany hoe rehefa maty hoe asandratra olo-masina tsisy an'izany tsisy an'izany ao amin'ny ao sao ary tsy marina koa zany fa mbola vitaka zany fa rehefa maty ianao dia efa fitsarana miandry anao na ianao makany amin'ny fahaverezana na ianao makany amin'ny fiainana ka ny makany amin'ny fiainana mandrakizay dia izay miaraka amin'ny ambasadorany ao sao Elia irery ihany tsisy akoatr'izay fitaka ny akoatr'izay satria ny tena marina dia izay mahafaka amin'ny fahotana rery ihany ka tsisy mahafaka amin'ny fahotana afa-tsy ny atao amin'ny aosoa rery ihany ka misy moa sasany le manaratsy hoe aiza koa tenareo any aza manaratsy ny afo izy fa aiza koa tenareo rery ihany marina eto ambony tany ve tenareo rery ihany fa aza mifana ohatr' zany tsika malagasy ary manana fitenena hoe tokana ihany marina ie ka ho anao koa dia hoe aza manao an'izany toe-tsainy zany ianao fa tokana ihany marina dia ny atao amin'ny aosoa rery ihany aza mety fitany dia vola ianao hoe tenareo rery ihany fa zany marina aiza koa dia isinareo rery ihany tenareo rery ihany ve fovonjy dia alay rery ihany fovonjy zay miaraka amin'ny aosoa hoentiny ambasadorina aosoa Elia irery ihany no vovonjy ka tongava saina ianao na ianao zany any miteny any ivelona any hoe tsisy marina be tabe fa tokana ihany marina ka rehefa nay zany miteny hoe aty rery marina dia manina ary lavinao hoe nareo rery ihany fa zany marina ka marina ny teninao hoe tokana marina dia ato rery ihany marina tongava saina ianao any atokantrano dia manatona ny aosoa marina mihitsy izay dia ampiko kely an'izay koa hoe rehefa maty ny olona dia tsy haiko hoe miandro firy taona dia hoe asandratra olona masina asandratra olo-tsambatra olo-tsambatra aloha dia olona masina ahoana moa zany hoe olona efa maty ary ambany tany ary no asandratra olona sambatra indray fa rehefa tonga ato amin'ny aosoa ianao tena heninao mihitsy zany hoe fahasambarany zany ato ianao vao tena hoe mijoro olona masina mijoro olo-tsambatra ato amin'ny aosoa ihany zay rehetrarehetra zay vao tanteraka fa any ivelany ihany tsisy an'izany rehefa tsy sambatra mbola velona zao ianao dia tsy sambatra tsony ianao mandrakizay marina mihitsy zany andao aloha toy izy atsika mitsikitsiky kely ary ny fiarahana amin'ny alalan'ny tapaka be ny tsinaiko andao ary
Zay moa mahakasika niny tapaka be ny tsinaiky iny a fa ho an'le tapaka be tsinaiko faharoa toetra tena nisy lesina afaka ny sitoma mihitsy hoe tena hoe mbola malahelo zany malagasy raha misy olona hoe mampalahelo dia ampijalianao tena mbola hita zany hoe mbola mifankatia malagasy fa raha hoe tsy mifankatia zany navelany teo fotsiny navelany ny kaponina teo tsy nirara iny zany zay natao an'iny jamby iny fa ny zavatra hita teo tena hoe to de miakatra daholo le olona de to de mamely mihitsy izy tsy mirarany zay zavatra ataonao any hoe sangisary sy ny tariny fa ny anazy rehefa hoe ity misy olona mampalahelo ka ampijalianao de miaro foana izy tena le tamin'ny faran'le torana teo koa de ohatr'izay koa hoe na izy ary natorana an'iny de naleona ary izy niaritra teo nanao zay avelany iny teo fa tsy hoe lasa izy nitsokana hoe lasa izy ninareo adalana te hoe ninareo no tena na apoay le baloma de zao izy torona vonjeony ianareo fa navotany teo hatrany farany zany dika efa mbola mipetraka ao anatin'ny malagasy foana le fo hoe misy fo zany satria raha nivelany any zao tena hoe tsy te halala ny olona tsy te hirarahanao zany ny olona fa raha misy mahazo anao hoe de jerijerena fotsiny araka ny teny ambassadeur-nao soa le hoe tany Amerika de manontany lalana fotsiny ary mitanontany hoe aiza ny lalana makatia de efa fiavina vonana be ohatriny reny iny re vao may ve zany ianao misy mandarika de hisy anavitra anao jeren'ny olona fotsiny eo ianao de zany fa zay koa zany mbola anatiny hoe fa ny tanana anao fa ny tanana anao ny tokantrano rehetrarehetrany zay mijery matoa ianao mahita an'izany ary de VHFF zany aza atao fotsiny hoe any le UFC amin'ny ariva ihany jereko na any any maraina mahafinaritra ihany jereko na ny any fampianarana ihany ny arahako fa za tsy mivavaka any aminareo aza atao an'izany fa amin'ny 4 marsa tongava makaty aminay ary aza endrasana hoe 4 marsa ihany fa rapito zao sabotsy fivoriam-bavaka lahady fivoriam-bavaka de afaka rapitso sy rafaka pitso ianao de efa tonga aty amin'ny fiangonany Aosa raha ho an'ny aty Antananarivo aloha de aty Ambohidrapeto na ny afaritany zany tsy io de efa mino fa de efa vitsikely sisany ihany raha izany satria Toliary zao efa niakatra tamin'ny maly ny ankabetsahany de efa vitsivitsy sisany ondrikely ihany ny any amin'ny faritra sasany koa mety efa nisy niakatra de raha hoe any afaritany ianao no maheno an'izao maraina mahafinaritra zao maheno an'izao fihetsotsona zao de aza mionona hoe ho any amin'ny fiangonany Aosa any amin'ny faritra misy ianao fa aleo mihitsy miakatra aty Antananarivo rehefa 4 mars ohatrany hoe DG de any amin'ny faritany tsisy fivoriam-bavaka ny 4 mars fa tonga de aty daholo satria efa natokana zany hoe aty amin'ny foibe ny fiangonany Aosa aty Ambohidrapeto no anatanterahana an'le fety de mijanona daholo zany ny fivoriam-bavaka any amin'ny faritany ka anao any amin'ny faritany de ianao ve zany de tsy alahelo ianao hoe any an-trano ianao andro ny 4 mars de zay koa anankiray tsyry zao mantsy zao efa misy ny mpangalatahaka an'le anarany Aosa efa misy ny mpangalatahaka ny afaka amin'ny fahotana de milaza afaka amin'ny fahotana daholo ny rehetrarehetra am'izao milaza fa hoe Aosa daholo maro de Aosa ny vavahana de ataony mazava tsara ny sainao hoe ny rehefa 4 mars ety Ambohidrapeto irery any no misy an'izay fankalazana izay mety misy ny hatramin'izay moa le hoe tena tankatsaka de aveo ny ankatra tety Ambohidrapeto iny hafa fa ny amin'io fankalazana io de ety Ambohidrapeto irery any amin'ny le 4 sy le 5 sody mantsy any ananina nisy anao hoe zay koa kalazany 4 mars aty amin'ny fiangonanay aty ananina aty tsisy an'izany fa ato amin'ny fiangonany Aosa ety Ambohidrapeto ato amin'ny misy ny ambassadeur-ny Aosa Ziadia Elia irery any de ato ihany misy an'izay hoe fankalazana izay ka ny any ampitan-dranomasina arany ve efa ho avy ny tany amin'ny faritra rehefa miakatra ety Foibe ahoana moa ianao zay eto Antananarivo eto Ambohidrapeto ito sy manodidina mihitsiny no atsoko voalohany hoe tongava amin'izay mekara amin'izay efa fotoana ela zay lasa maizina potitra mazava ny poniny ety Ambohidrapeto ety mihitsy ny tena hoe misy ny fahazavana misy ny famonjena de ianao ve de andahany zany ianao mbola ho any amin'ny fiangonam-pahafatesana ihany tenena mihitsy hoe fahafatesana satria tonga ao ianao de maty ny fanahinao fanamaty lasa manota foana ianao andro manalina tsy mitsahatra manota foana ianao fa rehefa maty ianao zay vao hoe mandria-piadanana
dia tsisy mandry amin'ny fiadanana zany rehefa maty fa ato amin'ny aosoa vao tena tanteraka izay hoe mandry amin'ny fiadanana izay matory ianao amin'ny alina feno fiadanana ianao tsy mitaintaina ianao amin'izay rehetrarehetra mahakasika anao hoe ahoana sy ahoana ny rehefa maty ianao moa zany dia maty ny nofonao vovoka verina vovoka fa ny fanahinao a feno fiadanana miakatra any amin'ny aosoa dia aza kelezina ny saintsika rehetra mpanaraka ny tokantrano amin'ny re moa zany terma tenen'ny olona ny ivelany ihany fa ato amin'ny aosoa ny tena hoe application an'ireny directa mihitsy dia midira ty amin'ny aosoa fety be ankato marsa azadiny ihany koa ny vidéo a ho antsika eny tokantrano mbola tolo le hoe anaty fifankatiavana sy malagasy dia zao ataona izao a dia tena hoe fitiavana anareo any tokantrano raha tsy tianay moa nareo dia inantsony nanasiana ny tele sy radio ty fa aleonay dia anaisa aminay taty ihany dia nanao izay zavatra mafaly ny atinay ato amin'ny fiangonana eo soa fa matoana sinany onjam-peo sy ny fahitalavitra iantsonanao any tokantrano dia fitiavana anao manokana mihitsy zany ho anao izay maheno zany ho anao izay mahita dia aza manao fotsiny ianao hoe anay manaraka onjam-peonay dia na mijery fahitalavitra fotsiny anay fa ampy anay mijery an'io sy mahita an'io fa ny tena fanavotanao anao dia ny fanatonanao mankaty satria zay mino sy atao batisa no vonjena matoa ianao natao batisa nanatona taty anao fa tsisy hoe anao tany atokantrano tany a dia nandeha tany ambasadôrinao soa dia hoe aleo anao atao batisa fa ianao mijery fahitalavitra dia zay fa matoa ianao vita batisa nanatona nakaty anao sady araky ny fiteny olona moa hoe zay manana manatona ianao zany matoa ianao manana zany hoe tia mantsy zany satria tsisy zavatra mamana anao raha tsy zavatra tianao ianao hoe dia homany raha ohatra hoe misy toerana raha tena hoe efa tany foana nopetraka dia tiako ny any ka matoa manana ny teakany tiako zany ny any dia raha manana tia amin'ny aosoa ianao dia manantona ny aosoa anao dia tianao soa dia manantona makaty anao dia vonjena ataony ambasadôrinao soa Elia Batisa anao dia zay ianao vao avitra fa tsisy hoe ariko misy aosoa satria misy mantsy le mpangalataka hoe matiako aosoa dia manatona tianao dia ataonay batisa anao dia afaka tsisy an'izany fa raha any ary ny vomay ianao ary milentika any amin'ny fahaverezana ianao fa dineo atokana ihany lalana miditra makany fiaina dia ny aty amin'ny aosoa miaraka amin'ny ambasadôrany aosoa Elia tokana ihany zany lalana makany amin'ny satria hoe tokana ny ondry dia tokana ny mpiandry ny mpiandry dia vala mantsy tokana valy dia tokana mpiandry ny mpiandry dia ny ambasadôrany aosoa Elia Ireriany ny vala dia ny valany aosoa ny fanjakany aosoa izay miaraka amin'ny ambasadôrany aosoa Elia Ireriany dia miavy tsika rehetra mikaty marsa amin'izao fanomanana izao na dia hoe ratsiratsy ary ny andro ataovy makotrokotroka amin'ny fanomanana mety fanomanana koa tsy ory dia hoe ny ahy zao tia ny vorona efa nompiako hatramin'ny herintaona ataoko laoka tia mikaty marsa ho avy zao dia vao anatin'ny fanomanana daholo zany rehetra aza atao sakana ny fotapotaka misy any rehetra eny aza atao sakana ny orana avy fa io ary ny vao may tena anehoana ny fitiavanao hoe ao anatin'ny fahasarotana mihitsy anao no manao izay farany tsara vitanao ao anatiny hoe orana mihitsy ny ampisehoanao hoe ty zay aosa andeha hikarakara ny fetinao andeha ho asehoaka ny rehetrarehetra ny fanomanako ny fetinao andeha toriko amin'ny rehetrarehetra fanomanana ny zany hoe 4 mars zany hoe aosa zany tongava amin'io homany ny zavatra rehetra tokony homanina da amin'izao akaiky fety zao fa andao aloha tsika anaraka indray ny zanam-pandarina manaraka raha fahatsika azy dawari Masandratra ny avo Adasha dia Mina Kerena vehivavy 7 taona mitady asa toy ny serveuse na aide cuisinière vehivavy timitsiky mazoto miasa ary matotra tsara raha toka mahaliana ianao ary izay dia azonao atao ny miantso azy amin'ny laharana 038 22 207 41 raha volony aina dia volandray be Samueline vehivavy 17 taona mitady asa toy ny femme de ménage efa niasa tamina zone franche efa niasa tamina femme de ménage ihany koa raha toka liana ianao dia antsoy ny 038 80 849 25 raha kotoary soa no menjana ary vehivavy 7 taona mitady asa toy ny vendeuse na réceptionniste mahay fandray tsara manolona ary timitsiky ny laharana azahoana azy ary 033 64 588 23
raha ary ny rina mampionina kezia vehivavy 27 taona mitady asa toy ny serveuse na vendeuse. Ny laharana azahoana azy ary dia ny 033 64 588 23. Ravelo ary natenaina Erinirina Larisa vehivavy 29 taona mitady asa toy ny cuisinière na mivarotra, efa niasa tamin'ny zone franche, efa mivarotra ihany koa, tiantsiky mora tenenina ary mahay mivarotra tsara. Ny lahara taloby ahafahanao mifandray aminy 033 36 642 11. Raza Fiarinjaka Jean Safi Derman lehilahy 12 taona mitady asa toy ny maçon na vendeur, efa niasa tamina resaka ponçage-na tomobile, mora tenenina, tiantsiky ary mahay mifandray aman'olona. Ny 034 27 001 63 ny lahara telefônina ahafahanao mifandray aminy. Antonita Juliana vehivavy 20 taona mitady asa toy ny asa trano classe mody, efa niasa tamin'izay sehatra izay ihany koa. Ny laharana ahafahanao mifandray aminy ary 038 69 410 46. Randriana tenaina Sarobidy Antonio lehilahy 20 taona mitady asa toy ny vendeur na maçon, ny asa efa nataony taxi moto. Ny laharana ahafahanao mifandray aminy 033 36 642 11. Dia zay mahakasika an'iny annonce iny a, fa tonga dia toizantsika hatrany ny fanentanana satria efa nampahafantarina isan'andro moa mahakasika ny annonce, afaka mandefa annonce aty ianao fa tonga dia toizantsika amin'ny fanentanana hoe aza mianahana ntsony ianao, aza miavinavina ho anao izay efa mandrea, aza ho an'ny ondrikelinao zao dia aza varimbarina, fa tonga dia homany daholo ny zavatra rehetra tokony hoentina 4-5 moa zany dia 4-5 ie. Dia ho an'ny indrindra vehivavy moa tsy indrindrandrindra ny tena le hoe lasa mikorotatsaina rehefa le misy zavatra adinina, misy zavatra nieritreretina atao nefa ka tsy tanteraka ny akonina, dia lasa ohatra ny hoe kizitikizitina moa zany ny fitenenana anazy. Dia tenyizao dia efa tonga dia efa eritrerety daholo hoe inona ny zavatra ilaiko, fa tsy hoe rehefa tonga amin'izay ny 4 vao kizitikizitina amin'izay ianao. Satria ianao monjy fety zany kizitina lasa miteraka tsy falifaly indray ianao sady tsy manana, lasa tsy mitombonao amin'ilay fety tsony ny sainao fa lasa any amin'ilay zavatra tsy vita, lasa any amin'ilay zavatra tsy hanao fanao ohatra hoe zavatra kely foana hoe za tokony mba nanao collier androany nefa adiniko any ananana ilay izy fa tena mandra-patapitra amin'ny fety ianao lasa any na ohatra hoe lasa hoe kiraro tsy tokony hoentinao 4 lasa voatondra anao indray satria ianao tsy niomana dia lasa eo amin'izay anao hoe te kiraro tena mandreraka tsy tokony tia mihitsy netiko izao lasa aty, fa tonga dia n'izao dia efa apetrapetrao daholo, tia 4, tia collier, tia kavina ho an'ny vehivavy, tia ny kiraro, tia ny akanjo, tia ny ho an'ny lehilahy, tia ny costard, tia ny kiraro, tia ny cravatte na nœud, hoe cravatte ny anaminy io na nœud, tia ny montre ho an'izay tia manao montre moa, ho an'izay tia manao solomaso tsy haiko tsony. Ie dia efa tonga dia homany daholo ny zavatra rehetra. Ho anao vahiny ihany koa tsy hoe manao ianao hoe zany tsy manana ninina za olona manary ny sakafo hoaniko androany tadiaviko androany, zay tsara indrindra aminao entina dia tonga avy ianao manatona ny ahosoa. Aza manao an'izany ianao hoe za tsy manana ninina, za tsy hoany fa ny olona any mihaja be daholo, ny olona any manao akanjo tsara be daholo, ny olona any tonga dia ao tsara daholo, fa ny anazy ve dia tia akanjo ratsy be tia ny entiko eritrerety zay tsara indrindra aminao entina. Raha ohatra ka filoham-pirenena moa zany nanasanao dia vitanao hoe namaly ohatra zany, raha filoham-pirenena hoe nanasanao dia nanao ianao hoe za tsy manana, fa vitanao mihitsy nandeha tany amin'ny namanao tany hoe mba hampindramo kiraro, mba hampindramo akanjo, mitrosa.
ka le Andriamanitra nahary tongotra matanana anao mihitsy tonga eo dia tongava homany daholo ny zavatra aza menahena ozy moa fitenenana. Dia dikan'izany manaova faratampony izay tsara amin'io 4 mars io sy amin'le 5 mars io 4 moa zany tena ivon'ny fety ngeza be dia manaova faratampony tsara zay rehetrarehetra tsara nananao atranao afaka hoentinao aty daholo na mety hoe solo akanjo indrova ianao mandritra n'iny fety izy satria manana akanjo tsara anankiroa ianao mety dia tsy haiko afaka ataonao zay satria amin'io mantsiny zao tsy ora rehefa manomboka iny ny fety ny fitsinjahana ny fandihizana rehetrarehetra iny tena tsy maintsy hoe ho tsemboka ny akanjonao dia afaka ataonao mitondra akanjo anankiray faratampony tsara ohatran'ilay amin'ny rehefa le mamonjy lanonana indray dia misy soloana ohatran'izay fa ny azadinoana hoe amin'ny 3 mars ihany koa dia misy ny réveillon ngeza be mihitsy amin'io hitsainantsika an'izany hoe fetiny 4 mars zany aza matoritory zany amin'io zany hoe efa andro vitsivitsy sisany andro vitsivitsy sisa dia tonga izay fotoana izay 12 andro moa sisany 4 mars zany hoe 10 andro eo zany tsika miomana an'izay hoe réveillon ngeza be zay isy ny surprise maro araka ny nambaran'ny président Willy tamin'ny dia misy ny surprise maro ho hitanao amin'io fotoana io fa zany hoe maha surprise anazy moa zany dia mba tsy hotenenina fa aza matory dia nizao ianao mbola manana fotoana rehefa toandrotoandro iny mba makamaka torimaso kely amin'izay rehefa alina amin'ny 3, 4, 5 mars tsy matoritory tsony fa miatrika an'izany hoe fety be any Aochoa zany dia ho any tokantrano koa aloha dia ampatsiahifiko hoe azadiny mandefa ny vidéo efa misoratra eo ambany eo ny laharan-tarobia fa anao mandefa an'izany naiza toerana misy atsika rehetrarehetra na eny an-dalana ary ianao amin'izao fotoana izao na any amin'ny toeram-piasana na ao an-tsena na mbola ao tokantrano mbola eny ambony fandriana dia azadiny mandefa ny vidéo amin'ny 034 75 936 00 dia ho atsika rehetra tena hoe miomana matoa ny fety anankiray moa zany matoa sinan'izany hoe réveillon zany tena hoe fety goavambe io zany ka amin'ny 3 mars ny réveillon tena hoe fiomana réveillon moa zany tena dia hoe fitsenahana an'ilay andro hoe mitsena an'ilay andro ka ny andro tsenahina zany andro lehibe zany ka zay réveillon nataonao tany ivelany tany satria misy hoe réveillon Christmas réveillon farany taona tsy hisy dikany daholo zany satria nataonao tamin'ny faratsiana reny satria ny réveillon ny ivelany mantsy hoe misotro toaka dia na ny andro koa mbola tsy izy koa satria le hoe amin'ny 12 alina amin'ny 12 alina dia hoe tonga ny andro vaovao mitsena ny andro vaovao mbola fitaka zany tsy satria na ianao za miteny hoe misasaka alina matoa ianao miteny hoe misasaka ny alina mbola misasaka zany le alina mbola tsy tonga le andro vaovao fa reny koa dia mbola zavatra tsy izy koa reny zavatra ataony satria ny mpamosavy ny mivoaka amin'izany amin'ny 12 alina zany dia ny mpamosavy zany ny tsenainao amin'ny 12 alina tena mpamosavy ianao amin'ny 12 alina mbola tsy izy fa natao amin'ny fanjakana Aochoa dia ny andro vaovao dia rehefa manomboka mangiran-dratsy natao mangiran-dratsy zany dia efa manomboka misy hazavana mipoitra avy any amin'ny sisy lanitra avy eny zany dia iny zany le andro vaovao iny mipoitra iny ka matetika eo amin'ny 4 sy feony amin'ny 4 sy sasany moa arakaraky ny toetrandro rehefa tsy azo ferana zany izy satria rehefa le manomboka mangiran-dratsy zay no mipoitra ka mangiran-dratsy afaka feranao hoe tsy maintsy amin'ny 4 sasany satria rehefa ririnina zao ny andro any amin'ny 5 sasany amin'ny 9 mihitsy vao mipoitra io hazavana io dia ohatr'izay le izy ka zay no réveillon tao amin'ny fanjakana Aochoa zany rehefa mangiran-dratsy fa tsy izy zany amin'ny 12 alina zany satria ny andro vaovao dia rehefa mangiran-dratsy zany amin'ny 12 alina efa araka ny tentsika misasakala amin'ny ray tsika mbola miteny amin'ny 2 alina amin'ny 2 alina amin'ny 3 alina fa tsisy teny mihitsy hoe amin'ny 12 alina ve efa misasaka ny alina dia amin'ny 2 efa maraina sahady ny ianao le zany tsy feno 24 heures ianao ndray andro amin'izay efa 4 heures zany ianao ny andray andro mbola fitaka ka dinio arak'izay fanazavana nataona izay ka ho atsika ny tokantrano miomana amin'izay zavatra rehetra na ny réveillon koa dia afaka homaninao dia zao satria ny ao tokantrano ny haingonao dia asehonao aty satria tsy hoe 4 mars dia fetiny Aochoa dia aty amin'ny fiangonana ihany zany natao tsara dia aty ihany zany satria anatrika fety aty fa maro mpitiavana anao sy ny fanehoana ny
le fety dia nitokantrano mihitsy no manao ianao ary tamin'ny andro taloha tany amin'ny tany ivelany tany manao ny krismasy ianao dia ianao nefa mandeha am-piangonana ianao fa nitokantrano engonao ihany koa ny 4 mars nefa tena hoe ambolavitra tena na ny teny tenenana zary tsy hita tsony dia ataonao ambanin-javatra ve zany zavatra zany ka tokony izay farany tsara mihitsy no ataonao tokantrano misy ana vao mihitsy hoe ovako ary ny plasy ny fandriana latabatra rehetrarehetra ny rehetrarehetra dia indrindra ihany koa za miandro hoe nenay vidéo anay rehefa tena vita tsara ny trano amin'ny 3 mars zay za vao andefa ny vidéo hoe zao zay rehefa vonona fa dia zao dia alefaso ny fanomanana rehetra satria amin'io 3 mars io tena tsy ferana mihitsy hoe tena hitotonao daholo ny vidéo rehetrarehetra amin'io ngambany ianao vao alahelo hoe naninona ny anany tsy nandeha satria be dia be ny programme amin'io tsy io raha tsy tentsika ny réveillon ny fanentanana manomboka maraina ny fiantsona moa efa mandeha foana fa ny fety manomboka maraina dia ny ampisehoana vidéo anareo dia mety alahelo ianao hoe niatsy nalefa anareo tamin'ny fotoana io fa dia nizao dia efa alefaso amin'izay ianao mba efa hoe efa nandeha tany ianao dia mba efa naneo atsary tao za hoe ohatran'izao fanomanako ny 4 mars amin'olona mahita tantaraina daholo hoe na zao ny atombony dia zao ny hafarana na ny atao amin'ny ny atao amin'ny plateau ary mety ahita tantaraina tia kosa tena mivoatra na tsy haitsika ary ny surprise mety hitranga amin'io mety izy ohatra hoe fifaninanana hoe tena nanizany dia hoe nanizany tamin'ny voalohany ohatra tia dia tia ny hafarana satria mety misy tseritserentsika hoe ity kosa hoe dia mba ho vita tsara be na mety misy tseritserentsika ny anazy efa tsara ny ohatra ny tranona dia mety tena piny kely dia mety resy le ohatra ny ratsy be dia lasa tonga dia tsara be tsy maintsy mety mahafinaritra kosa zany hoe hifaninana andefa ny fanaingonany trano na fanaingonany na ny fitoriana eny an-dalana eny dia hoe zao ny ana tamin'ny voalohany dia rehefa tonga ny any amin'ny ataontsika hoe 1er mars ve sa hoe 1er mars ve sa 3 mars mihitsy mandefa indray ny vidéo hoe zao ny atao tokantranoko amin'izao raha ty izy tamin'ny voalohany mahafinaritra kosa zany afaka atao le vidéo minima le mizara anankiroa mihitsy moa dia asianao ny tranonao tamin'ny voalohany dia asianao ny tranonao rehefa vita tsara dia kanefa raha adiny zao dia efa alefanao hoe ity nataoko tandroany fanomanana ny androany ity nataoko dia mba asiana procédure kely koa ty izy tamin'ny voalohany dia nanao zao dia zao izy ny farany ianao ny amin'izay lasa ohatra ny mavita karazana émission kely momba ny fanomananao fety mihitsy ianao amin'izay mahafinaritra mihitsy na mieritreritra an'izany alova asitsika an'izay fa andao aloha tsika hitra amin'ny fijeriny gazety fa efa mandeha dia mandeha ny lera amin'izao ndao ary dia ny gazety anoboantsika azy ary ny gazety Aora Avetrany ankadie voalasora sy andotam-penaka fifampitifirana naharitra na faty jiolahy 3 ao amin'ny pejy faharoa no misy ny andindin'izay zanaka polisy voatifitra teo amin'ny tendany tany Toamasina ao amin'ny pejy fahafito no misy ny andindin'izay vaovao izay fanotofana tany na azo baiko entitra ireo ben'ny tanàna hitanao amin'ny pejy fahatelo. Commune Bemasoandro andro manalina ny famonjena ireo traboina ao amin'ny pejy fahaefatra indray no misy an'izay fifantsana Afrobasket 2025 mikasa hamita ny valinadiny amin'ny Ivoriana ny Ankoay hitanao amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo. Antananarivo renivohitra mikoropaka mijery ireo fanorenana tsy ara-dalàna ny commune ao amin'ny pejy fahaefatra no misy ny andindin'izay. Andranomena mpanafika cache-point manofa moto eny Anosy-Zato hitanao amin'ny pejy faharoa. Anohizantsika azy ary ny gazety gazetiko. Antoko HVM nakatona sinogiazan'ny Bianco ny fohy be toerany eny Andraharo ao amin'ny pejy fahafito no misy an'izay ao amin'ny gazetiko. Ambaranjana tranony anjera olona roa maty tototry ny tany ao amin'ny pejy fahaefatra no misy an'izay makasikasika an'izay. Toamasina polisy notifirin'ny jiolahy maty novonoiny koa ny zanany hitanao amin'ny pejy fahaefatra trany. Ankazoto jiolahy roa lavon'ny bala mbola pejy fahaefatra trany no anarahanao an'izay vaovao izay.
un dia chef trophée de faritra fahafito Asnas Coco anazatra ny ankiony Madagasikara ao amin'ny page fahatelo indray no misy an'izay. Dia anoizatsika azy ary ny gazety Inona no vaovao. Flou Andry Rajoelina nanolotra vary sy vola ho an'ireo traboina ao amin'ny pejy fahaefatra no misy ny andindin'ny fanafiana ny sesy teto Antananarivo jiolahy roa maty voatifitra iray hafa voasambotra polisy iray naratra. Ao amin'ny pejy fahadimy no misy an'izay toetrandro ho betsaka ny rotsakorana any Antsimo. Ao amin'ny pejy fahaefatra no misy an'izay fanafiana tao Toamasina inspektera iray voatifitra maty ny zanany. Ao amin'ny pejy fahatelo fitarian-drano any Atsimo tampina indray ny daomy ho an'ny mpanohitra. Hitanao izay amin'ny pejy faharoa. Ramatoa Saondra Rabenarivo mbola maro ireo sakana tsy mampahomby ny ady amin'ny kolikoly. Pejy faharoa hatrany no anarahanao ny mahakasikasika an'izay. Anoizatsika azy ary ny gazety izay izany. Nara ny andian-jiolahy polisy voatifitra teo amin'ny sofiny namony ainy zanalahy. Hitanao amin'ny pejy faharoa ny andindin'izay. Fifanitsanana afro-baskety avy hatrany dia fandresena no tadiavin'ny Ankoay. Ao amin'ny pejy fahavalo no misy ny andindin'izay. Fanafiana Analakely sy Ambodivona mpanafika roa lavin'ny polisy. Ao amin'ny pejy faharoa no misy an'izay. Mbola pejy faharoa hatrany no anarahanao andreto. Zaza iray maty voakaikitry ny alika renim-pianakaviana iray naratra. Nandositra ny tranony tovavy 14 taona nanaraka ny sipany tsy ampy taona. Mbola pejy faharoa hatrany. Ligue des Champions ho totosaina anio ny atsapaky ny ampavalon-dalana. Hitanao izay ao amin'ny pejy fahaefatra. Torohevitra fomba natoraly isorohana ny lipom. Hitanao izay torohevitra izay ao amin'ny pejy fahadimy. Anoizatsika azy ny Free News. Paobasy tsy nifandrenesana jiolahy efatra ny fanenjehan'ny polisy telo lavo iray azo sambobelona. Ao amin'ny pejy fahaenina no misy an'izay vaovao izay. Fanotorana tany miteraka tondra-drano nanome toromarika ny Flou hoentitra ny fanaraha-maso. Ao amin'ny pejy fahadimy indray no misy ny mahakasikasika an'izay. Fifanitsanana Afrobasket 2025 efa vonona tanteraka ny Ankoay ny Madagasikara. Hitanao amin'ny pejy fahafito. Vina fanafoanana anoanana manamafy ny fanampiny any Madagasikara ny PAM. Ao amin'ny pejy faharoa. Vangy-patsilana fanorenana tsara fototra ho an'ny teny sy ny tena. Ao amin'ny pejy fahatelo. Anoizatsika azy ary ny gazety Malaza Madagascar. Foulbé, un projet qui devrait enfin voir le jour. Hitanao izay amin'ny pejy fahatelo. Bianco 25 milliards 930 millions ariary de biens saisis et gelés en 2 mois. En pejy fahatelo. Gaza, le Hamas à Israël. En pejy faharoa. Écroulement d'une maison à Ambalandzana, 2 personnes décédées. Hitanao amin'ny pejy fahatelo. Inondation, Andry Rajoelina pointe du doigt les constructions illicites. Amin'ny pejy fahaefatra. Ny manaraka reto kosa indray dia hitanao amin'ny pejy fahaefatra avokoa. Fanafiana amin'ny tampiadina teto Andrenivohitra jiolahy roa lavin'ny polisy iray azo sambobelona. Fifanitsanana Afrobasket 2025 Côte d'Ivoire no hidona voalohany amin'ny Ankoay androany. Mbola pejy fahaefatra hatrany. Polisy no tafian-jiolahy tao an-tranony naratra voatifitra teo amin'ny sofiny maty voatifitra ny zanany. Mbola pejy fahaefatra avokoa no misy an'izay. Ny gazety L'Express de Madagascar ary no anoizatsika azy. Montée des eaux, Rajoelina au chevet des sinistrés. Ao amin'ny pejy fahadimy. Fusillade en Doutapenaka, la police déploie un drone pour neutraliser les gangs. En pejy fahafolo. Avoir illicite, l'INFA OI, 283 entrepreneurs formés en 2 ans. Hitanao amin'ny pejy fahafito. Ary Afrobasket 2025 qualifié un défi de taille sur la route des Ankoay. En pejy faharaika amby roapolo. Anoizatsika azy ny La Vérité. Violent échange des tirs en Doutapenaka, 3 malfaiteurs éliminés, un policier blessé. En pejy fahaenina. Intempéries et inondations, le président rencontre les sinistrés à Noussato. Hitanao amin'ny pejy faharoa. Avoir illicite, plus de 25 milliards d'ariary saisis par le Bianco en 40 jours. En pejy fahatelo. Pipeline Mandjare Sample, 85% des travaux achevés, inauguration prévue en mars 2025. En pejy fahadimy. Manaraka ny gazety Les Nouvelles.
intempéries intraduelles au chevet des sinistrés, lutte contre la corruption, aucune autorisation de poursuite accordée en 2024. En Madagascar et la Côte d'Ivoire, la revanche dans l'air. En le cabage, un art vieux de 1200 ans, projet Voulbé, finalisation dossier de financement. En Valu, leader politique africain de l'année, Andrazul attendu au Maroc. En Tel CSI, PAC, ARAI, Samifine. Une série de nominations attendues cette année en Pays-de-Fajou, industrie extractive des recettes annuelles s'élevant à 327 milliards d'ariary. En Pays-de-Facive, un cadier vient tout à peine qu'à 3 bandits armés tués, un autre capturé vif. En Pays-de-Facive, midi de Madagascar. Affaire Boularadzona, le siège du HVM saisi par le Bianco pour recouvrement d'avoirs illicites. En Pays-de-Fajou. Afrobasket 2025, qualification, Madagascar contre Côte d'Ivoire en ouverture. En Pays-de-Facive. Dossier, une entrée remarquée dans le monde de la mode. En Pays-de-Fadim Benfoul, Missienzei. Air protégé, opération de destruction des exploitations minières illicites, attaque chez un policier, un inspecteur blessé par balle, son fils abattu. Ie dia zay mahakasika ny fijery gazety iny a maromaro ihany vaovao hita tao amin'ny misy ny ara-tsosialy politika ekonomika fa ny isan'andro tsy ny tafoana zao afatra amin'ny omaly afaka omaly nandritran'izay hoe orana mikidy zay dia misy trano mirodana foana dia tototry ny tany misy olona maty tototry ny tany isany hoe mampalahelo izay zavatra zay fa raha mbola azonao atao no misoroka an'izay raha efa hitanao hoe efa tranay ny tranonao efa trano taolo dia aleo miala tao fa zay koa le hoe aina tsy mifametra hoe rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy maty fa aleo ihany mitandrina dia aleo ihany misoroka raha mbola azo atao le tamin'ny afakomaly vaovao tamin'ny afakomaly tamin'ny gazety le misy tsy mety miala ny trano fininana le olona dia io koa ny hitako miteraka le rehefa mirodanao le trano dia maty ao satria izy tsy mety miala ny trano ka ho anao zany dia efa miala ny tranonao rehefa hitanao fa efa tokony ala amizay satria ianao nena am'izany lasa ohatrany mamony teny any efa fantanao efa zavatra efa misy loza miandro eo ambony lohanao dia aleonao mitranonao dia ina moa saka teneniko tao dia iny zany mpitandremana antsika rehetra ho fantatranao hoe ny aina tena tsy mifametra marina mety hoe olona natory tsara tao an-trano zao alina ny andro matory tsara fa rehefa kelikely eo mirodana ny trano dia irodana ny trano dia maty dia mba tovy aminao ny plasy zany hoe raha za moa zany tao natory maso iny no nrodana ny trano tao tokotrany dia aiza amin'izay ny aleanao rehefa aveo ianao nefa naheno an'izao RTV HFF zao efa naheno fiantsoana tamin'ny zao 4 mars zao efa naheno fampianarana tsy afaka miala tsony ianao satria hoe maninona na eno dia tsy afaka dia tsy miditra fa mbola misy ny fotoana nananao midira manatona ty amin'ny aoso amin'izay satria ato ianao vao tena hoe sambatra olo-tsambatra olo-marina olo-masina ato amin'ny aoso daholo izay rehetrarehetra izay vao tena tanteraka dia izay le ho anao tokantranao tena hoe raha mbola maheno anay ianao dia manatona fa aza misalasala itsony fa le araky ny teny teo hoe atao amin'ny aoso no olona marina sambatra sy olona afaka amin'ny fahotana ka zany afaka amin'ny fahotana zany hoe dia mba tsy mba hoe mba irinao ve zany tsisy olona maniry ny ho ratsy mihitsy tsisy olona maniry ny anao ny ratsy ary tsisy olona hoe tia manao ratsy raha ny taninao daholo na tsamy mpangalatsara ny any tanena dia hoe ianao mba tia anao ny ratsy dia tena tsy fidinao anazy manao ny ratsy fa noho tsy fananana ka atao manatona ianao any aoso ka na mahanitra ianao dia asa manao ny ratsy fa rehefa afaka fahotana ianao dia tsisy dikana aminao tso izany fiainana hoe tsy fisiny tsy ana zany tsisy mbola eritseritsako hoe tsy manana dia aleo angalatra tsisy an'izany zay le hoe tena hoe afaka amin'ny fahotana le hoe afaka amin'ny fahotana tena hoe tanteraka ka zany olona tanteraka zany tsisy pentipentina zany
ohatran'le akanjo fotsy madio de rehefa tsisy pentipentiny de tsisy afaka anakiananao an'io satria ny olon-drehetra nantaniana daholo mpanao ratsy rehetrarehetra ianao ve mba teo afaka na ny varitena na mifokarongony na ny mpangalatra ny rehetrarehetra teo anontaniana daholo hoe ianao ve mba teo afaka amity fahotana be anao ty de hoe ie teo afaka fa tsy afa manoatra de ato amin'ny aosoa ianao vao tena hoe azonao ioarana tsara reny rehetrarehetra reny tsisy hoe mihinana bonbon ianao analanao an'le sigara na hoe tsy haiko hoe manao sport izay moa zany ny fomba ny olona any hoe mba anadinodinonao an'le izy a de de mihinana bonbon ianao na manao fanatanjahantena ianao na mijery zavatra anariana ny sainao anariana dy fa ato amin'ny aosoa tsisy protocole rahana ohatran'izay rehefa afaka ianao indray mandeha afaka ianao tsisy fangaro intsony tsisy hoe te hiverina amin'iny a konina te mbola matsiarotsiaro an'iny a fa ato ianao vao tena hoe milamina tsara ny fanafahana anao efa hitantsika amin'ireny fijoroana vavolombelona reny mandeha eto amin'ny tele amin'ny rehefa lelahady reny hoe izany ohatran'izao de afaka mbola nanao tsy nanao tsony de tena hoe mijoro vavolombelona hoe tena afaka tanteraka ary tsy te hiverina tsony mihitsy ny arany a mandrakizay de zany anisany hoe tena mahafinaritra be hitaomanantsika rehetra hoe midira ty fanjakany aosoa zany zavatra mahafinaritra zany ve de ho arinao eo fa midira tya zao sady ny azonao amin'ireny fahotany rengy a aretiny problème de aretina fa ato amin'ny aosoa ianao milamina tsara ny fiainanao tsisy aretina salama be mihitsy ny arany a de sady salama be ny fifaliana foana de midira ty tongava amin'ny rapitso de efa asaina hoe tongava rapitso mamonjy fivoriam-bavaka ka moa rapitso maro nefa sabotsy rapitso efa sabotsy tena malaky be le andro ie de le de zay de tongava manatonany ao sa aloha anaraka video aloha tsika satria efa misy ny vonimbonina ndray ny video avy any tokantrano sady anetanana ny rehetrarehetra hoe alefaso ny video anareo aza atao latsy adanja apetrakatsika nga am'izay kilalao kely zay hoe neniza ny tsara indrindra rehefa avy teo ie de zao zany de efa ampisehoy anay hoe zao aloha ny ana am'izao fanombohany a zao am'izay ny ana rehefa ty amin'ny farany a de ho hitatsika eo ny loka zay omena anareo am'izay fa ny loka aloha de tsy maintsy isy ndao ary anaraka an'le video kopakopa tanana be daholo izay ho atsika rehetrarehetra mpanaraka ny RTV ACFF RTV aosoa na amin'ny internet ianao manaraka na amin'ny radio local na amin'ny télé faly be ndray androany a manolotra n'izao video kely zao zay entsoa no manolotra manasa atsika rehetrarehetra zany a hoavy amin'izay tena ho avy a anatsika an'izany hoe fety be any aosoa zany teny fety a tsy anatsika fotsiny fa teny faly araka aminay a fifaliana be amin'io a fifaliana tsy misy ohatry zany a fety tsy misy ohatry zany a fanafahana fahotana zany tena tsara indrindra tsy misy Andriamanitra navita ny aosoa nizaniza milaza ny tena fa Andriamanitra de aosoa rery ihany ny tena Andriamanitra satria izy rery ihany no manafaka amin'ny fahotana sy le niteny hoe aza manota itofany akoatr'izay a mampanota anao daholo fa aosoa rery ihany a manafaka aosoa rery ihany a mamonjy a tena tsara nge aosoa re olona wow tongava daholo a so de mba ianao mba hovovonjy amin'ny fahatongavanao mba amonjeny aosoanao amin'io a fitiavana asehoy amin'izay zany hoe fitiavana le tena Andriamanitra tena marina tsy atao amin'ny vava fa tena fitiavana no aseho anazy a tsara tsika aza novonjenitsika zay tena hoe kakana sotra nge tsika kanefa de novonjeny aosoa toy zao tiny sao daholo a tongava vakaty marsa azadiny faly miarabany ambasadorany aosoa Zadia Elian de faly miarabany siriana ihany koa ny mpiaino sy mpanaraka ny radio télévision na ACFF maneran-tany avy aty Manakara zay no mandefa video a ampiseho anareo ny fikarakarana ny fetiny aosoa tena mahafinaritra be fomaraina be zay fa tsy andronay zay hikarakarana ny fetiny aosoa faly be mihitsy zay avy aty Manakara de ny ataonay izao aloha manao décoration arona entina andeha hanao bazary satria nentina mandeha foana moa zany de iny no ho asiana décoration momba ny fetiny aosoa de mikarakara an'izay aloha zay miaraba ny ambasadoriny aosoa tena faly be maregny fety be rehefa magniry mba mitonga any iava fa nisoratra anarana amin'ny batisa ie de zay moa izy a voasoratra anarana ny amin'ny batisa izy avy aty Manakara de fi mbola navita décoration mbola kelikely zay mbola ny canapé fotsiny no vitanay décoration soratra 4 mars de aosoa mbola hotohizana moa zany fa
mbola vao manomboka zay fa faly be zay be masto daholy. Mahafinaritra mijery ny décor fanomanana ny fikarakarana ny ao tokantrano mahafinaritra le izy le farany tendro tany manakary iny efa tena hoe miomana nefa zany anarana faritany ny trany ary zany hoe mbola hijanona fa izy hiakatra akaty nefa tena hoe omana ninao ny aty Antananarivo mbola andehananao ka hatramin'ny 4 maraina ny tranonao andehananao ka hatramin'ny 3 alina anaovanao réveillon dia tokony ahoana zany tokony mba fahatsarany trano na ny faritany ary ajanona ny ao dia hiakatra aty izy dia aty izy ny manao réveillon nefa décoreny tsara mihitsy le trano tena aza manaiky resy an'izany Antananarivo ianao efa sady eto Antananarivo ny freanao mora be eto Antananarivo dia mbola horesy ihany koa ve ianao anaty décoration fa jere ary ny faritany hiakatra aty Antananarivo izao amin'ny herinandro ihany fa tsy hoe andry amin'ny 3 mars omaly izy no niainga dia le nitantarainy teo hoe zay ozy izy zao efa miandry tomobila efa andeha fa ny décoreny nefa ny tranony alohany andehanany nefa zany ary olona hiainga omaly dia navita nanao décoration omaly hoe mahafinaritra be tena raha eto Antananarivo ndresiny any amin'ny faritany dia mamperitreritra mihitsy fa aza manaiky ho resy zany nare aza manaiky ho resy zany tsika moa zany satria zako eto Antananarivo aza manaiky ho resy zany tsika zany mbola misy préparation jour fa ny anazy zao na le omaly zao 4 heures fotsiny zany nanao amin'ny fiomana satria alina le teny dia atoandro izy ny andeha dia maraina izy nanao le décoration tena resy tsika raha izany raha izao no mitoy tena mila mihetsiketsika Antananarivo mila mihetsiketsika be mihitsy Antananarivo dia teo ihany koa nafinaritra be misy hoe mbola vahiny mbola voasoratra narina efa soratra narina ao Batisa nefa tena hoe mandray anjara amin'ny fony amin'izay hoe fanaingona trano zay fampisehoana zay hoe fikarakarana amin'ny fetiny Auchan mahafinaritra zany hoe tena hoe tafiditra ao anatin'le fety tsara mihitsy izy misy mantsy ny sasany mbola manao toe-tsaina hoe aloha zay soratra narinao amin'ny Batisa aloha fa ny lavia tohizana foana ny adalàna tohizana foana fa tsy mety zay zavatra zay misy mantsy le hoe mbola tanoranora dia teo amin'le namana efa resy lahatra ihany fa le namana tsy fohy miato nefa ny sady matahotra ihany le fanahy hoe tena teo any amin'ny Auchan za maniry mafy no any amin'ny Auchan za dia efa tena resy lahatra le saina ny fo fa namana tsy fohy dia hoe aleo soratana ny anarana dia tohizana ny fiainana satria misy an'le teny ambassadeur ny Auchan rehefa resy lahatra ianao dia soratany anarana dia rehefa mba maty ianao dia efa mba hitany Auchan efa nisoratra anarana fa Batisa no en 2026 fa saingina pintoy an'le izy hoe rehefa nisoratra anarana ianao dia miaina mitovy amin'ny fiainan'ny ondrikely amin'izay ianao raha hoan'ny manao fiainana mitovy amin'ny ondrikely amin'ny toetra sy ny rehetrarehetra satria zao mantsiny zao tsira misy ny olona vao nisoratra anarana fotsiny dia tonga dia tsy mahay manao ratsy tsony tsy te herika ny ratsy nataoko teo aloha tsony dia zany ny ilainanao hoe aza dia hoe za hisoratra anarana fa ny lavia tohizana aza manao an'izany na hoe za resy lahatra za ho avy amin'ny 4 marsa fa sabotsy silady aloha za aloha andeha ho ary soare aza manao an'izany fa resy lahatra ianao ho avy ianao dia sy dia mihitsy ny ianao tonga amin'ny 4 marsa dia tonga dia atombohy rapitso zay fahatongavanao zay raha ohatra moa ianao ka miasa rapitso tsy maninona mihitsy fa afaka tonga ianao amin'ny alahady tonga mamonjy ny 4 mars mamonjy fivoriam-bavaka mantsiny dia rehefa tonga ihany koa ny amin'ny heriny amin'ny sabotsy heriny tsisy fivoriam-bavaka fa lahady indray vao misy tongavy ianao dia atombohy lahady ny fanaovana ny akanjo tsara ny akanjo tsara moa misy foana fa zay hoe fanehoana zay hoe fety zay atombohy manomboka amin'ny le 2 zany moa iny manomboka amin'ny le 2 atombohy manomboka amin'iny atao faratampony tsara fa 4 mars vao tena hoe faratampony faran'izay tsara dia rehetrarehetra asaina daholy tsy misy akanavaka mihitsy na vahiny ianao na izy ianao afaka mandefa vidéo aty ianao rehefa tsy miteniteny foana rehefa tsy hors sujet fa anatin'izay hoe thème fanomanana 4 mars zay thème fitoriana amin'ny lalan'ny fan'ny décoration an-tranonao fitoriana amin'ny lalan'ny fihetsikanao fitafinao ny pozinao eny an-dalana eny azonao atao tsara zay fa izahay tsy manavaka mihitsy ny hoe ty mpivavaka ato aminay dia ty ihany no alefa fa na iza rehefa hoe manome voninahitra ny Auchan dia alefanay foana ny vidéo anao any an-tokantrano any dia ho an'le
an'le toizakely le resaka aloha an'le mieritreritra hoe misoratra anarana amin'ny batisa dia avy eo nefa ny adalany ihany toizana ny ataonao zay ry vao mahay mampatezitra ny ahosoany ataonao satria manararoatra teny fotsiny ianao zany dikan'izay dia nefa anao manome fahatezirana anazy matoa ianao nanapa-kevitra hisoratra anarana amin'ny batisa vonona zany ianao hiara-dia aminazy ka rehefa vonona ianao hiara-dia aminazy dia manao izay mahafaly anazy zany ianao tsy manao izay mampatezitra anazy fa raha mbola miverina any amin'ilay adalana ianao dia tsisy dikany fisoratana anarana amin'ny batisa iny ka rehefa maty ianao dia any amin'ny ely any afaranao fa tsy hoe manantena lanitra ianao nefa ny adalanao taonao tsisy lanitra ho an'ny olona manao ohatr' izany fa ny lanitra dia ho an'ny olona izay tena tiany ahosoa ihany lanitra lany ho an'ny olona izay tena tiany ahosoa ka ny olona tiany ahosoa dia manao izay mahafaly anazy ohatra ny tokantrano rehefa tianao vatanao dia izay mahafaly anao ny ataony izay mahafaly anazy ny ataonao fa tsy hoe vatanao tianao dia vatanao ny ohatra hoe tsy tia tsaramaso dia vao mahay ataonao tsaramaso sananjo loha dia inao hoe zany dia tia anazy zany inao dia ohatr'izay ilay izy dia sady ihany koa hoe amin'io fotoana io ny ho tonga ety ahosoa zany hoe ianao zany nahita an'ilay nahary anao nahary tongotra matanana anao ianao zany nahita an'ilay hoe nahafoy ny aino anao satria raha tsy teo ahosoa andatsaka an'izany anavitra anao tena hoe tsy avitra efa very efa ratsy tarebe tsika ohatran'izao izy izy ny teneny ambassadeur ny ahosoa efa tena lasa biby daholo ny olombelona tovy andreny extraterrestre fa noho ny fitiavany ahosoanao mbola lasa manjakely daholo ny rehetrarehetra dia ho avy eo zay ho avy eo iahosoa le hoe hito izy hito nafoy ny tany amin'ny lanitra ny lanitra dia amin'io fotoana io koa zany ve tsy hoe amin'io 4 mars io koa zany hidina ty izy hiaraka amin'ny voninany dia ianao ve dia tsy hoe entaneta mangitakitaka ny falifaly tsy mandrimandry tsony mieritreritra zany hoe tena ho avy eo iahosoa hijery anahy izy dia ataovy izay faratampony tsara na efa atao amin'ny ahosoa ianao na mbola tsy atao amin'ny ahosoa teneniko fana hoe aza atao misy zavatra maharesy an'io fety io aza atao misy fanomanana maharesy an'io fety io amin'ny androm-piainanao raha efa nisy faran'izay tsara tany aloha dia fiondra izy ianao faran'izay tsara ianao atao faratampony tsara foana ho anao le tena mpanao décoration be le tamin'ny andron'ny krismasy tany aloha tany ireny zany ny anao zany tena tokony faratapony tsara satria defianao an'le krismasy taloha nataonao satria iny aroany devoly iny vitanao tsara dia mba tokony tonga saina zany tsika hoe raha tany aloha ao zany mba navita tsara dia amin'izao andro nefa nahita ny famarinana sy ny fahatsarana zao dia mba ahoana moa zany tokony ho zava-bitaka imezany devoly eo ianao hoe tamin'izany ity nankalaza krismasy mipoapoaka be ny ao an-trano dia zao izy tonga atao amin'ny ahosoa nefa ny lalaka le atsika eo sao dia mieritreritra arynareo fa hoe ny devoly mipetrapotsiny sy matoriny atao tsisy devoly matory zany tsisy devoly matory fa ny devoly dia manara-maso ny lalaka leanao rehetra ka hitany avany eo nareo hoe anao nanao ny tsara tany aloha dia atondrainao manao kiratsiratsy zany dia eo anao taraika eo anao dikan'izany aza atao ambany zavatra mihitsy ny aza atao mosimosy aza atao ratsiratsy mihitsy izy ity fa atao faratampony tsara ny fanomanana tamin'izany ary moa zany manokana andro ray mihitsy hoe androany tokatsika atao fanaingona trano dia ohatr'izay koa ny amin'ity tsy haiko hoe efa nahazo déco daholo ve nrehetrarehetra avy mividy avy nanamboatra t-shirt nanamboatra banderole vidiny maquillage sy ny kojakoja tsy haiko dia amin'ny ity manokana indray andro tsy haiko hoe andro ray ve ampy anao sa andro roa ve ampy anao anomananao an'izay hoe ty atokako mihitsy ny ty fotoana androany ty anaingoko ny momba ana rehetrarehetra atao amin'ity trano ty dia ohatra indray hoe androany anokana 30 minutes mialohan'ny andehanana asa na 1 heure tsy haiko anaovako ny poziko tsara anaovako ny décoration eny amin'ny arona sina 4 mars tsy haiko eny amin'ny t-shirt eny amin'ny casquette zany azo atao daholo dia afaka ampisehoanao vidéo aty daholo zany fa andao aloha anaraka ny fandarina manaraka fa mandeha be nle rehefa avaly sy fatelony sady aza dinoana mandefa vidéo ihany koa nefa ndao ary faly miarabantsika rehetra ny voninahitro tsy homeko ny hafa
ahafahantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. Izay torina ambasadorina Yaoshua Zadia Elia. Yaoshua no derana tsalo tema miara mitsinjaka kaza miafa faro famidela Yaoshua de tena finalina Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zadia Elia Ireriany. ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketika Ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Kutungava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny RTV ACFF. Ny fandarana lakozia indray no tonga mandroso atao tokantrantsika amin'izao fotoana izao dia ho fantarintsika androany ianarantsika mikarakara hoe ity brocoli tika afaka atao salady ao anarany fomba anaovantsika anazy. Zavatra ilaintsika dia mila brocoli anankiray, dia mila concombre iray, dia tongolo anankiray, voatabia anankiroa, dia poivron anankiroa, dia mila ihany koa tsika radis anankiray, dia ny vinaigre sy ny menaka sy ny atody moa zany mazava ho azy anaovantsika saosy vinaigre. Ny brocoli aloha no karakaraintsika voalohany indrindra dia hoandrahoantsika kely mantsy izy ity, izany hoe manafana rano aloha zany, avelantsika angotraka eo ny rano dia tetehantsika ity. Antantsika eto dia masaka ilay brocoli fa tsy very ny zavatra ao anatiny, izany hoe notrikaina hoentiny dia tsy miova koa ny lokony fa mijanona maitsomaitso tsara ohatran'izao. Vita izay ny fikarakarana ny brocoli dia apetrakitsika eto izy manampangotraka ilay rano fa asana ilay concombre. Hitantsika amin'izao fa mangotraka mivadibadika tsara ilay rano izay andrahoantsika ilay brocoli zany, dia ampiantsika sira somary atao bebe sira kely. Dia araka ny teneniko teo hoe ilaintsika maitso tsara ilay brocoli nefa masaka azo hohanina. Ny fomba fanaovana mba azahoana an'izay dia ampianao levure chimique kely ty rano ty, rarahana levure kely ohatr'izao. Alatsika indray ny tongolo hitantsika arak'izao amin'ny sary izao fa mangotraka tsara ilay rano mivadibadika mihitsy fa ilay brocoli tsy miova ny lokony fa mijanona maitsomaitso ohatran'ilay tamin'ny voalohany iny ihany. Efa akaiko masaka izy ity eo amin'ny 5 minutes eo ny fandrahoana anazy. Tapitra ny 5 minutes masaka tsara ny brocoli tsy miova ny lokony fa mijanona maitsomaitso. Loarantsika amin'izay
mba tsy ampitoy an'le fahamasahany a rehefa loharanao avao ato anaty rano mangotraka izy dia alatsaka ato anaty rano mangatsiaka raha misy glaçon aminao na au glacé dia vao maika tsara. Izao indray a dia fikarakarana ny saosy vinaigrety zany ataontsika izao. Mila atody anankiroa a, mila sira, poivre, vinaigre sy menaka dia ravina basilika kely. Alaina ny atody a dia ny mariana moa fanontamenany ihany ilaitsika eto a. Raha ohatra moa ianao ka manana mayonnaise efa vita dia tsy mila manoatra an'ity fa tonga dia afangaro mayonnaise fotsiny dia ampitsika menaka 5 sotro eo dia ampy vinaigre 2 sotro. Dia ampitsika kely an'ity basilika ity mba hampatsara ny tsirony. Tsy alefantsika daholo ngamba fa be loatra. Vita izay a dia afangarontsika amin'izay zany izy rehetrarehetra. Dia izay indray sakafo afaka naroso antsika tamin'ity an'io ity a. Indoko fa nafapo antsika ny fomba fikarakarana ny salady izay naroso tamintsika teto androany. Dia sakafo hafa indray no entina amintsika manaraka azadininy manaraka sy tapaka ny RTV ACFF ery fitiavana fahamasinana fa ao no ahitanao ny sosiny tsara. Veloma daholo. Ie dia zay moa ny makasika ny lakoziny afaka atao lasary tsara iny amin'ny 4 mars hoentina amin'ny 4 mars mba miavaka kely mahazatra hoe karoty foana na hoe concombre foana na voatabia foana laisoa fa iny zay ao brocoli dia afaka hoentina tsara amin'ny 4 mars. Sady tsotsotra ny fikarakarana anazy iny fa dia nizao zany dia efa homakomano hoe inona indray ny recette hoanina manomboka amin'ny le 3, 4, 5 satria ny fety tsy afaka saranao amin'ny sakafo mazava ho azy dia eritrereto hoe inona zao mba tsaratsara amin'izao ny sakafo nefa tsy amin'ilay sakafo le mora matofoka be reny koa fa ny 3 ianao ihinana, ny 4 ianao ihinana, 3 moa ihinana daholo eny an-trano satria réveillonko fa ny 4 ianao ihinana rehefa aty 5 ianao ihinana dia mba tsy hoe 3 ianao dia efa ihinana an'ilay nakisoa matavy be reny fa tsy mahalany ianao. Sady tonga ny 4 za tamin'ny alina efa leo be fa aleony na rapitsa ndraiky dia lasa eo amin'izay anao hijerijery olona misakafo fotsiny amin'ny 4 mars. Dia 3 ianao dia efa anao macaroni be miaraka amin'ny mayonnaise be dia izay ny entrée. Vary indray ianao tonga dia anao vary be menaka miaraka amin'ny henakisoa matavy be dia ny dessert indray tonga dia ataonao gâteau be crème be dia tonga dia eo ianao andraisina fa atao sakafo maivamaivana ohatra ny hoe mba brochette ny 3 dia manao beignet kely dia manao pakopako manao kiendiendy kely ohatra n'izay metinao hitsenanan'izay fety be zay fety be amin'izay ny 4 mars ataonao sakafo tena tonga dia matsiro mipoaka be ny 4 sy ny le 5. Ie dia efa menay daholo moa nitorohevitra rehetra makasika ve dia teo menay ny akanjo, menay ny sakafo, efa nitenenay anareo daholo zany izay zavatra tokony mba homanareo dia mba mihinana efa mba mivelona amin'ny fitadidinareo. Raha ohatra manisy ohatra voatenay tampoka nefa saika no homanao ka tsy tadidinao dia mba ka izay marina ka mbola misy an'izay marina dia zay moa aloha ny makasika an'iny fa andeha aritsika tonga dia anaraka ny zanam-pandarina manaraka ny tolory tanana dahoara. Mandarana ranao eto amin'ny RTV ACFF. Manaraka amin'ny fandaharana ireny tsotra zaza normal fa tsy amin'ny fasivolana nazahoany an'izao tsy natsiaro tena dia miditra hôpitaly ray volana sy folo andro tsy natsiaro tena dia verefa natao scanner dia tefa maintsy hodidina ny lohany dia nanafatra faly vatany tany Inde nanaovana opération dia vita soamasara ny opération lafa lany vola be dia vita ny opération dia zaza tsy mahay mipetraka tsy mahay miteny tsy mahay mandeha dia hatramin'izao mbola manaraka traitement kanefa ny tsy fisian'ny opela tanana
dia voatery mijanona indray zao ny traitement satria ny tatany maty 3 taona zay dia tsisy tsony ny vola vala traitement dia izy ary niana faniana ny ursia dia noho ny tsy fisiriny vola dia nijanona dia izay tsy mampahazo ihany fa taloha izy manisanisy vatana kely ihany fa izay nijanona ny ursia no tsy afahana sana kely be azy no koa izy mbola manao traitement sous dépakine mba tsy ampanao crise asa le dépakine efa ny vola eto manana tena efa tsisy tsony za miasasa kely aman'olona eny mba afahako mamely lafy ma tsy maharaka mihitsy izy fa nirika nefa mba tainao amin'ny fitsabonan-jana fa mioperatana fa tsisy tsony efa tapitsy lafy ny fananana nadananezika mangataka ho anareo izay manara-tanana mba hanaty fitsabonan-jana fa tiako mahoatra ny zanako na zanako na dia hipetraka na ady après 5 ans izy mety mbola andalo favidina anao contrôle scanner ke dia anaty jerevana eo anaty lohany ka rehefa kasi maintsy mbola soroana amin'izay le valolohana kipony dia mety soro fa zay zao mbola tsy nanao scanner satria le vola eto an-tananay mbola tsisy mihitsy manao le scanner satria raha mivaly iny dia mety hoe tsy maintsy iverina hitra hopitaly izay mianaka an'olo amin'ny tio soit le tio soroana na sorona tatera mega vato ao anaty lohany izy io vato iny anaty kibony iny le tsara ohatry dia aveo vaky makaty amin'ny tataviany dia mivery le lohany tsy nale nisy rano dia ny asan'le izany izy raha tsy vita opération tamin'ny fotoana io dia mety tsy toy tsy natsiary tsisy na tsiary tena dia soa zany izy hoe mety vaky azazakely le be lobe reny zay ry tonga izy tsy maintsy nidina nasiana tio iny natony nasiana vaky raha ohatra ka iverina ividy tio fotsiny tamin'izany ny vidin'ny tio anakileny iny le 500 fanafody amin'izao fotoana izao nefa zay raha tokony hanao contrôle tsy efa feno 5 ans fa noho ny tsy fisiniko atana dia mbola tsy nafita hanao contrôle zay nefa natio natona tsy maintsy andalo amin'izay zay amin'ny volana février farany volana février satria 7 février feno 5 ans ny andidina azy tsy maintsy manao scanner amin'izay zay manao contrôle farak'izay dia mavataka tolotana ho anareo zay melohana reto todiko anareo izay malala-tanana volana nampiainay mianaka veloma toloho tanana andaharana arahanao eto amin'ny RTVHFF ampahafantarana anao ireo olona sembana marary kamboto na ireo sahirana ka mila fanampiana dia mafisina ny toloron-tanana ho an'ny irintsoakely satria mila fandidiana izy amin'ity volana février ity ny tsy fampina nefany dia tsy afaka manatanteraka an'izay hoe fandidiana izay zareo amin'izao fotoana izao nefany miankina be dia be amin'io fandidiana io ny fahasalaman'ny irintsoa raha toa ka manana an'izay hoe fahafahana manampy anazy izay ianao dia efa nisoratra teo ambany adresy laharatazo bien afahanao afahantsika rehetra manome tanana ho an'ny irintsoa dia zay mahakasika niny toloron-tanana ny irintsoa iny fa tonga dia hitra avy hatranytsika ao anatin'ny teleshopping.
antsika rehetra mpijery mpanaraka ny fandaharana eto amin'ity télé ity indray izahay atao amin'ny finday promotion mora indrindra androany hanolotra promotion miavaka be ho antsika satria toy ny mahazatra dia rehefa mividy téléphone atao aminay dia mahazo cadeau na ianao mahazo cadeau tablette na ianao mahazo cadeau smartwatch miaraka amin'ny achat rehetra izay ataonao zany dia mahazo an'ireo tablette ireo anao cadeau. Tsy vitan'izay ihany fa ny prix rehetra atao aminay dia midina avokoa tsy mitovy ny prix rehetra amin'ny vidiny entana any amin'ny tsena rehetra. Izany hoe ninonninona zany téléphone vidinao lafo any amin'ny hafa atao aminay izy mety ho azonao amin'ny vidiny mora be. Mety anontany zao ianao hoe inona avy ary le karazana téléphone na finday amidinay. Mena ohatra amin'izany ianao ahitana karazana iPhone rehetra atao aminay rehefa mividy amin'ireto ianao dia mahazo amin'ity tablette ngeza be ity tablette 12 pouces 128 Go mémoire interne ary 8 Go de RAM miaraka amin'ny accessoire complet. Mbola pinay téléphone misy touche anankiray izay tablette cadeau izay. Rehefa mividy Android tsotra indray ianao amin'ireto karazana Huawei, karazana Honor dia mahazo téléphone Redmi anankiray ianao dia na ianao omenay téléphone misy touche na ianao omenay smartwatch miaraka aminazy. Ny téléphone rehetra atao aminay dia misy garantie avokoa na soloana zany téléphone vidinao raha sanatria misy olana ao anatin'ny fotoana ifanarahantsika na avy hatrany dia omena karazany hafa amin'ny tovidy aminazy ianao zany tsy amboarina akory fa soloana avy hatrany ny téléphone anao. Misy ihany koa atao aminay karazana téléphone amin'ilay vidiny mora be mihitsy satria ty Redmi ty zao na ity Vivo ty na ity Redmi anankiray ty dia azonao amin'ny vidiny 100 000 ariary ny anankiroa, 120 000 ariary ny anankiroa amin'ity, 130 000 ariary ny anankiroa amin'ity Vivo ty. Zany hoe vidy ray ohatsy ty ianao dia mena ray ohatsy ty mihitsy zany. Zany hoe ninonninona zany téléphone vidinao na manomboka amin'ny vidiny lafo indrindra na manomboka amin'ny vidiny mora indrindra dia misy cadeau avokoa atao aminay atao amin'ny finday boutique promotion be eto Analakely ampitany firaisana voalohany atao ambony discount store Saturne immeuble Marikitra box numéro 4 eo amin'ny institut d'hygiène ianao dia mitodika kely eo ampita dia misy anay hoe immeuble Marikitra ngeza be io dia ato no misy anay box numéro 4 ho anao any amin'ny faritany mety hoe te-hanjifa dia misy ihany koa ny tsenanay any amin'ny faritany rehetra misy ao Majunga, misy ao Tamatavy, misy ihany koa ao Tuléar. Ny téléphone azonan'ireo 034 52 efa hitanao misoratra amin'ny écran io 696 36 na 034 23 364 32 dia azadinany koa fa misy ny pejy afahantsika mifandray isan'andro anaovanao amin'ny commande anao raha avy any amin'ny faritra ianao. Ny pejy hitanao misoratra amban'io finday misoratanao dia misy mamaly anao foanao isan'andro zany. Ho anao mitady téléphone haut de gamme ihany koa misy karazana Redmi rehetrarehetra atao aminay misy karazana gamme na Samsung ihany koa misy karazana ny série gamme rehetra amin'ny iPhone rehetra na ny produit Apple rehetra atao amin'ny finday boutique promotion mora indrindra eto Analakely. Zany hoe raha mividy amin'ireto produit sy le gamme ireto ianao tsy mitovy amin'ny vidiny any amin'ny tsena rehetra aloha izy voalohany indrindra fa efa midina avokoa ny vidiny. Rehefa midina ny vidiny dia mbola mahazo cadeau ihany koa ianao miaraka amin'ny smartwatch ray ampinay tablette 12 pouces anankiray avy eo mbola ampinay téléphone misy touche anankiray. Izay karazany efatra izay zany no azonao amin'ny vidiny anankiray efa midina fa tsy mitovy amin'ny any amin'ny tsena rehetra zany. Izay no mampiavaka anay veriko hatrany azy ho anao mitady téléphone mora be nefa qualité tsara dia tsara atao amin'ny finday promotion boutique eto amin'ny immeuble Marikitra eto Analakely eo ampitan'ny institut d'hygiène dia mitodika mianatsimo anao dia hitanao eo ampita misy immeuble Marikitra dia miakatra mitohatra ianao ato ambony Techno be ato misy any box numéro 4 finday boutique promotion mora indrindra eto Analakely. Miantso na mitsidika ny page na Facebook raha tokanao commande ianao makasitraka tompoko.
zay moa mahakasika niny téléshopping iny dia afaka mividy telefona any ianao anaovana WhatsApp. Ilaina koa zao tena miasa na makaiza na makaiza dia afaka na ny ivelany miantso aty Madagasikara dia tsy manao an'ilay hoe misy hoe offre international amin'ny any itsika tonga dia WhatsApp fotsiny tsy mandany crédit fa connexion fotsiny ampiasainao dia efa afaka mandefa vidéo ianao dia milamina tsara amin'izay. Dia sady afaka akana sary ihany koa jereva tsara ilay telefona tsara afaka sary reny akanao sary amin'izao fanomanana ny carte marche zao efa nentina teto daholo zao ny zavatra mety ilaina rehetra ohatra ny hoe ny sonorisation, ny akanjo mihaja ho an'ny vehivavy, ny kiraro mihaja dia indray zany zao telefona nentina antsika mihitsy zay fa mahafapo antsika reny fa efa mandeha ny lera tsiory mialohan'ny hidirantsika amin'ny ahoana dia andao aloha tsika piditra vidéo n'olona ny atokantrano any. Ndao ary. Ny ambassadeur-ny Aotra izay Eliasy Ankohona moa izany tenako dia faly miarahaba mijery spian'ny fandarana eto amin'ny RTVH. Raha tenako manokana izany mbola tia Majunga moa izany dia tena efa natao fanomanana tanteraka dia zoky malala Aotra izay atao amin'ny 4 mars dia tena faly sy fefefaliana amin'ny fanomanana izao fety be izao fanomanana tatokantrano nanaingohaingo ny décoration trano dia eo ihany koa ny sasalamba izany efa vita daholo sasalamba fa lamba kelikely sisa angamba ilay pitsopitso ny sisa nosasana efa voaomana moa ny bagaso reto ny entana n'Antananarivo ny akanjo mbola anapanjaitra ny sasany dia koa mbola misy mbola be sady anasanantsika rehetra izay pijery sy mpanaraka an'izao fa RTVH zao monjy ny fety be any Aotra amin'ny 4 mars fa tena tsara be sady mahafinaritra be amin'io neneneny anao tsy fatongavana amin'io fotoana io fa mifatongavanao amin'io fotoana io kosa dia tena fifaliana be satria tena Andriamanitra manafaka fahotana no avy eo ilay namorona izao rehetra izao Dada Yaya Vasy Aotra tena fety be tena fety tsisy ohatr'izany tsy mitovy amin'ny fety taminareo tany amin'izao tontolo izao tany fa tena hafa mihitsy satria tena ao ny hatsarana ny fifaliana fanomezam-boninahitra ny Dada Yaya Vasy Aotra ilay mpamorona zavatra rehetra tongava daholo. Dia iny moa ny vidéo-ny aingo avy any Masingana. Efa vonimbonina ny entana. Efa vonina mihitsy izy ny entana hoentina aty Antananarivo. Efa vonina tanteraka ny rehetrarehetra efa vonina aiza tsika Antananarivo. Alefa ny ahoana avy hatrany ary satria efa mandeha be ny lera. Ndao ary. Ahoana iza le miantso anay ahoana dia tafiditra indray tsika ao anatiny ahoana dia afaka miantsika ho an'ireo hoe tsy manana Android izany afaka mandefa sary dia tatarao ary ny ianao dia rehefa mahita Android afaka maka sary ianao dia alefanao indray vidéo anao. Ny ahoana appel fa tsy vidéo dia afaka raha misy ihany zao ampidiritsika avy hatrany ary ahoana tapaka hoy izy ny antso misy indray ny antso manaraka ahoana Patricia avy Andriamahisy Leniany. Miarahaba ny Patricia. Miarabanao. Ny fanomanana mbola voniketiketika ahoana ny anaovantsika manetana rehetrarehetra izany tonga ny 4 marsa sy 5 marsa zao dia asaina daholo tsika rehetrarehetra mizondrika dia manaraka amin'ny tele zany hoe manaraka amin'ny tele fotony fa manatona izay dia mitongava ny energia ny fotoana
valo miditra dia efa misy olona zay ao ny programmatika dia manentena tiaretraretra ho azy amin'ny tatomary dia zay moa ato mbola manomanomana fa mety andefa dia ao fa mbola mampiripirina dia misy dia zay dia ahoana ie dia asa ela miketsiketsika sao dia tsisy apetaka ao zay rehefa ny andro sy ny ora mandeha ihany fa ketriketra eo malakilaky dia amboary dia alefaso ny vidéo dia hita eo ahoana ny fivoakany. Ie, aza atao hoe mety andefa vidéo fa atao hoe tena andefa vidéo kosa satria efa kaikaiky ny fotoana raiky amby folo andro zany tsy efa namavita zavatra be dia be zany. Ahoana iza le miantso ava ty farity Fianaratsoa. Ie dia izy avy any Fianaratsoa izy avy any Fianaratsoa Berber. Ie dia ahoana ny anao inona ahoana fanomanana fiakarana ty Antananarivo? Efa manomanomana mihitsy ne. Ie dia ahoana tantarao e? Ratsy be ny lalana ty va. Efa ny an-dalana nga? Ie. Miainga ovina. Miainga rapisoko. Dia manahoana ny fanomananao mandeha tsara? Mampimeo izy eo efa ny an-dalana dia eo izy eo iainga rapitra. Miainga ovina vao iainga rapitra. Ahoana parfait avy any Toliary? Ie, parfait andry. Efa mbola any Toliary sa efa tsy any Toliary tsony? Miarahaba ny ambassadeur-ny ao soa dia Elia dia miarahaba ny Siriana sy ny ankohonany dia miarahaba nareo ao mifandaharanao koa e. Miarabanao e. Ny vaovao aty moa dia tsy dia misy olazaina fa ny orana no mirotsaka be mihitsy ny aty zao. Mitovy ny aty a. Ohatrany aty a mitovy zany. Efa ny ainga very parfait. Mikasika ny fanomanana aloha dia efa tena ao anatin'ny mihetsiketsika mihitsy. Fa ny namanay moa zao efa misy lasa omaly dia mbola eny an-dalana amin'izao mety ho tonga ny rariva. Fa zahay moa zany dia mbola ao anatin'ny miketriketrika ny fanomanana zao ka angamba mety any amin'ny lakamisy any angamba vao tafahala ty. Ie, tsara zany ka. Manentana an'ireo rehetra zay mbola varimbarina any ivelany any tonga monjy ny fety be ny Aosoa 4 marsa 2025 any Ambohijapeto Antananarivo. Fa tena fety lehibe io ary tsisy fety mihoatra an'io koa raha ny fety rehetra zay efa nandalovanao. Fa io le fetin'ilay Andriamanitra ny teny hoe aza manohitra intsony. Ka raha teo afampahotana ianao dia tongava hamonjy an'io fety be io amin'ny 4 marsa fa tena ahita fifaliana mihitsy ianao amin'io fotoana io. Marina zany. Zay tompoko ny fanentanako aloha mbola ao anatin'ny fikarakarana zahay zao e. Tohatra betsaka nareo mifandaharanao. Ia, dia misaotra betsaka ny parfait ihany koa ny antso avy any Toliary avy any a dia ahoana ankonany amitsika miarapanareo eo amin'ny plakosy ny mpanaraka ny akovoasofa. Miarapanao ohatra miovaova be ny feonao a. Tena anatin'ny ketriketrika io fa Natalia dia tsy ambona misy any dia miantso. Ie dia mba nentana milina mba tonga monjy fety ny 4 marsa satria indray mandeha mifetona any satria mijery miverina koa dia tsy haiko iny anaovina any na tsy misy dia
tonga vatao ela mitakomaka rehetra ty diany ao tapi kena mandeha zay fa andro ye ahoana ye dia aleo faraparanantsika amin'iny antsony ahoana fa amaranantsika ny marena mafinaritra aloha farany androany a dia efa video farantsika sao dia malahelo le nandefa anazy hoe za kosa mba nandefa nefa tsy nalefanareo a dia andao aloha arahantsika ary ny video anao Jaja dia miarahaba ny siriana koa dia fanomanana katimasy aty aminay zao efa mangotragotraka be fa décoration fotsiny mbola tsy azo dia ny dôlo faina fa mbola mandraitra rideau tena ataoko tsara be mihitsy na fa tsitsina katimasa fa mbola manakorontarotana kely aloha zao fa zao aloha zany zao ny hafa dia mbola mandraitra foana ny akanjo efa vita fa pitsipitsiny kely sisa zany zao no vina efa mandamindamina efa presque milamindamina zany efa kambakely sisa ny tsy vita dia zay dia kokoa daholo anareo any a efa mambotrabotraka be mihitsy fanomanana katimary saty ambotra atsimo aty aminay aty zay ye dia afaka raha misy ao zao mpidirintsika be Ratraino dia voahilikariako latsainy na mbola rivotra mifofo orambe mivatravatra tsasaika nay tsy terana fa miorana mbola be ilay tokotany a dia reo afo be mihitsy hoe miorana dia tsy mety azona fa mbola tokony amainina ilay izy dia décoration manaraka rehetra zao tamtamina rehetra zao tamtamina reo tety be akatimary sany aosa io a io reo dia mbola misy ao fa le trano aloha zao mbola tena mikorotana be satria samy manana ny heviny daholo zay amin'ny fampirimana trano dia ny ankizy zany miteny hoe nineny efa tamin'ny androny ranavala ny fampirimana trano a fa tokony atao fampirimana trano amin'ny androny zay dia ely ao dia mbola miasa saina zany a ohatry ny ahoana zany dia zay aloha zany ny amin'iny dia manasantsika rehetra zany a hoavy a amifetibeany ao zay zany fa manentana ny olona rehetra fa zay rehetra deo mbola dia hivoaka efa mitsahatry orana io dia manasa ny olona rehetra zany eto tanàna aloha zany efa voasanay daholo fa mbola manarika anany rehetrarehetra zay mahita amin'ity vidéo ty fa manaraka mbola ataony tsara be io dia mamerina zay zany hoe zao le vidéo daholo dia rendez-vous 4 mars 2025 a anany vemota ye ny ary any a dia ino ny video namaranantsika anazy ndray tamin'ity androandroany maraina ty a raha misy ny video hoe ny tontolo andro eny aza miandro hoe raha riva amin'ny 10 fandefa fa azonao atao tsara ny mandefa an'izany a tonga dia alefasy dia asesy alevo raha riva mijiry fotsiny ana e zay mihitsy dia zay namaranana ny maraina mafinaritra indray azadino 4 mars fety be a tongava daholo na aviaiza na aviaiza efa misy ny aingany sasany a dia tongava ianao eto atoerana eto Antananarivo moa zany ie dia zay no amaranana ny maraina mafinaritra fa dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra mpanaraka ny RTV HFF fa raha riva indray ao anatin'ny takariva mafinaritra mbola misy ka moa ny ratoandro ny fanetanana efa raha riva zany no mijery video indray tsika zay ary fa bye bye daholo Ahona iza le miantso anay e ahona